There it is. Demonology. Demons impersonating Christianity. afatra torin mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny démonologie tapany faharoa sehatra ara-pivavahana ny 7 jiona tolakandro 3:30 tao Connersville, Indiana, USA. Not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions to this Bible. manontany tena hoe firy ny malala ny hira fo io ary miaraba anareo mafoko rehetra amin'ny firalahin'ny kristianina sy ny fitiavan'ny kristiandro any. Firy ny malala ny hira fo io miay anao izy ainareo ve io eny ary andeha jerena raha itsika ainao ve zandrana vavy ainao eny miay anao izy miay anao izy eo amin'ny fifaliana na alahelo miay anao izy. Oh mety tsara andeha zahantsika verina miay anao izy miay anao izy eo amin'ny fifaliana na alahelo miay anao izy. Riranay any an-danitra misaotra anao zay fa mianay tokoa ianao ka naneho ny fitiavanao taminay lehibe tokoa tamin'andefasanao ny zanakao malalanao lay zanak'Andriamanitra tsy nanatsiny mba aka ny toerany reo mpanota meloka. Toinona no isaoranay ianao fa nianay ianao ary nievitra ny aminay ka nanao anio. Tena makasitraka tokoa zay tompo faly zay raha tafangony eto amin'ity tolakandro ity eo ambanin'ny firakofany lanitra ka mangataka ny fitahinao ny amin'izao fivorian'izao. Ekeo tompo ho an'izay lehilahy na vehivavy na zazalahy na zazavavy rehetra manatrika eto ny andinika lalina ankehitriny ny soratra masina mifanatrika amin'ity tontolo eo ambanin'ny fifehezany satana ity zahay koa raha eo angatahanay raha eto ampandiniana ny herin'ireo demonia sy ny ataon'izy ireo eo amin'ny olona ny anomezanao anay finoana lehibe ary engany eka isy famantarana lehibe sy fagagana maro ho tanteraka fa angatahanay amin'ny anaran'i Kristy zany ary ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Hiditra faingana eo amin'ny fandiniana ny zany sika ny tolakandro ary ataoko fa lasa 5:20 minitra melosika mbola eo amin'ny démonologie any ary vao nahazo afatra teo rinala Biller avy amin'ireo sakaizako hoe hanomboka ny any Afrika aho amin'ny fisasany Jolay koa dia voalamina ny amin'io efa nalamintsika zany ankehitriny ary tsy afaka mandro lala Baxter amin'ny fotoana koa voatery ho any Afrika irery ny tenako koa ho any miaraka amin'ny angambany ilainareo ny mivavaka ho ahy eo mba hanampiny tompo ahy satria tena ilaiko zany io hoe anivony miandro olona roa etsy aho farafakely ho tonga amin'ny fivoriana io fa manana fahitana aho zay nisoratako eto tiako handray tombony amin'izany ianareo vahoaka eto. Niseho tamin'ny Desambra zany tao amin'ny efitrano aho ndray maraina raha indro fa niditra teo ny anjelin'ny tompo za hitanareo rehefa nakany aho ka tsy nakatoa an'Andriamanitra dia voan'ny amiba. Fantatrareo rehetra ve hoe inona ny amiba? Parasita mahazo tena mamony mihitsy ary satria nanao zavatra zay niraran'Andriamanitra tsy ataoko aho firy nefa nandreny tantaran'io ataoko fa ny sasany aminareo fantatro fefa renimpino eto amin'ny tabernakina ny tantarany zavatra nitranga. Niteny tamiko Andriamanitra mba hoe amin'ny toerany iray fa tsy hoe amin'ny toerany iray avy eo iverina amin'ny toerany iray nefa dia namela an'ireo mpitorotena nalahy teo amin'izany aho. Eny mahafinaritra amin'ny mpitoroteny rahalahiko izy ireo nefa ataovy an-tsaina izay ambaran'Andriamanitra marina zany hitanareo misy asa nanirana ny tena. Firy mahatsiaro fa nisy mpaminandro indray mandeha tao amin'ny Baiboly ary ny anankiray tamin'ireo niteny taminy ny tompo hoe mandehana amin'ny toerana toy izao ary aza mandalo eo amin'ny lalakafa iverenana sy ny sisy dia hoe aza mihinana na misotro raha mbola any ianao ary nisy tena mpaminany niaona taminy ka nanao hoe niaona tamiko ny tompo taorianany niaona taminao ka nanao hoe avy hiaraka amiko ao an-tranoko dia niainy ny voalazan'io anankiray io ilay mpaminany ka namony iany vokatra izany. Hitanareo ataovy izay ambaran'Andriamanitra aminareo atao na inona lazain'ny hafa. Eny teo amin'io fahitana io sika izy namoa zany ny 17 septambra na desambra ary raha nipetraka teo antsisym-pandrinako aho dia nanontany tena ny amin'ny hoaviko raha niverina fitany aho dia efa saika nalefan'izy ireo tao amin'ny lazareny tenako efa saika nafaty any parazita fa nisy fitiliana natao tamiko raha tonga teto amin'ity fireneny ity aho ary no fahasoavan'Andriamanitra dia namela nody tany an-trano any izy ireo satria tena niparitaka zany
ary nivavaka aho de nandeha teo am'ireo mpitoroteny reo nanao hoe laza tamiko ny tompo mba tsy eo amin'ny faritra io oy reo miresaka amin'olo-kafa koatranao andriamanitra o ia nisy fotoany koa raha nanana zany fisainan'zany koa dia nefa nakeo aho ka nakaravina vitsy zay napetrako teo amin'ny tongotra izy ireo ary o ia tsarovy amin'ny anaran'ny tompo fa raha makany sika de ho tsy fambiazana zany ary alohantsika rehetra ny vidin'zany ary nalohanay tokoa zany la efa saiko faty zay rehetra avy eo raha niverina maro tokoa ny zavatra atrehana any amin'ireny faritra lavitra an'ireny ohatra isy bibikely anaikitra anareo de ho voan'ny tazon'ny parasy ianareo ary io zavatra kely io rehefa manaikitra anareo na dia mangididy aza de tsy azonareo otrorona jereo fa raha biby mainty kely ny eo de aza esorona manana loha kely izy io ataony izay tsy foanao amin'ny hoditra miodina eo toy zao izy ary mifikitra eo raha esorinareo zany de ho tapahanareo anatiny ao ny lohany nefa misy virus ao amin'io ka ampalemy anareo zany koa dia aza otrorona na esorina io maka fotsiny sabory fa miaina avy eo amin'ny lamosiny io ka raha rao eo amin'ny sabora fa hiala izy avy eo misy moka kely zay tsy de maneno mafy entin'ny rivotra eny zany pikasika anareo fotsiny izy de efa ampy efa voan'ny malaria inareo ary misy kio lay antsony hoe menarana mamba raha manaikitra anareo io dia 2 minitra eo ihany niviromanareo rehefa voakaikiny ary misy ny cobra mavo 12 minitra eo niviromanareo rehefa voakaikiny fa nisy anankiray teo akaikin'ilay zanako lahy efa saiko voarainy lohany efa nivonona ny anaikitra izy io talohan'ny tifirana azy toy zany ary misy ny cobra mainty feno karaza zavatra maro avy eo misy andreo loha zany amin'ny faritra diza misy biby mazava ho azy ny liona ny tigre na leoparda sy ireo zavatra maro hafa atrehana ny anaty ala avy eo reo aretina feno an'io karazana aretina rehetra io any ary ilainareo ny fanatrika amin'ny rehetra io rehefa makany akoatra zany eo koa ny mpitsabopanao ody zay iaika anareo amin'ny lafiny rehetra hitanareo ary reo finonompoana rehetra sy ny sisy saingy toy inona zavatra mahafinaritra tokoa no mahita ny tompontsika manilika an'izany eny amin'ny sisiny toy zany de mandroso ny tena fa ndray andro tsaroko fa teo aho nisy zavatra nitranga ho tantaraiko zany ndray andro any eo amin'ny fivorina hafa satria te hiditra amin'ny loha hevitra aho anitolakandro ny amin'ny demonolojia fa ankehitriny ary zao no nieritreretiko raha nipetraka teo ahoana ny afaran'zany ary rehefa niverina nanivatsiva ranomasina fantatry fa raha etsy teo ny ovafo azonay fony tany ary nanatona rahalabosorte hoy izy oia ahoana rahalabosorte hoy izy tena irery ako ny aminao rahalabranam hoy izy mbola vao manomboka fotsiny ny fiainana ho anao zay hoy izy oia fa nataoko fefafarana zany oia efa maheriny 7 taona nataoko fefa niady tsara aho ka navita ny fiazakazahana hoy izy maheriny 7 taona hoe hoy izy zay taona zay nananako talohan'ny vako fo hoy izy mbola mahavita zavatra ihany ah efa tena nanakaiky ny 20 taona nisy teo ary dia hoy anakapo fa mety marina angam' koa hoy izy tsia raha nama vaovao fotsiny ianao ankehitriny ainao tsara kokoa ny fifehezana fivorinao sisisy hoy izy zao fotsiny raha misanany Amerika araka ny tokony ho izy ianao miaraka amin'ny fivorina tsara petraka zay afahanao mijanona eo amin'ny toerana iray mandritrinena na 7 herinandro ka tsara petraka zany no sady nampandreresana manodidina hoy izy dia vita zavatra ianao nefa ho antompontsika de nitohitoy zany ihany resakaiko koa tena nafinaritra avy eo afaka fotoana foy nahita fahitana raha tany Amerika ny tenako tonga teo amiko zany zay namerina ho any Afrika ary fivorina voalaminy mihitsy nasehony zany teo an'lohany d'Urban fa lay fivorina voalohany de niainanjavona tao amin'ny tantara nisotra ny akandrefana nipotra ny fivorina faharoa ary rehefa nisy zany de nivelatra kokoa no lay fivorina voalohany io ary izy nareika aho ary nisy anjely tonga avy tany an-danitra nisy azavana lehibe teo aminy fa lay anjelyny tompo eto anilantsika eto ny teo fa teo ankavanako atrano nisy azy teto amin'ny tilanyty ary teo zany ary dia niodidina teo zany ary nahita ny lehilahy teo ambony zany aho izy de tsy tsy fahitany io rehefa mahita azy ianareo fa tena misy toy ny fahitanareo ahy io afaka mariazy mandeha sy miresaka aminareo ianareo ary rehefa izy amin'ny rehetra tena misy tsotro zao izy toy zay rehetra tsy fahitany io fa teo mihitsy tahaka anareo zao le lehilahy ary ny feony de tena mitovy am'izay mety ho ananako na anananareo fa ny fahitana de zavatra seho anatrehanareo ary hitanareo io toy zany fa ity lehilahy ty kosa nanatona teo ary nijoro teo koa anambarany ahy ny am'izay hitranga ary nolazainy zany nidiny io anjely io ary nasainy aho mba hitodika sy jery tamin'ny rifaritry ary tona nandrifiny Inde zany teo tsy milaza hoe ny Inde io fa nanakaiky nefa de indiany reo olo reo satria ny afrikanina de ranjanany be olona nofosana tsara ny sasany efa manakaiky ny 2 metatra folo ary milanja 20 sy 900 na 300 livatra ranjanany ny zolo ny songhai sy ny soto ary misy foko maro 570 ny foko nipetraka teo tamin'ilay andro ny torika misy teny olazaiko ohatra hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lasa mandeha misotro rano alohan'ny avitany reo mpandika teny rehetra ilaza ny anankiray reo karazana feo rehetra nieritreritra fa iny rehefa nandreandreo olona pentekotista ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka mety miteny amin'ny karazana feo anankiray ny ray ary miteny hafa ny ray hoe ahoana ny mety isin'izany nefa inoko fa marina ny any baiboly ka mahalala ny amin'io raha nylaza zany hoe tsy misy feo tsy manana ny heviny mara zany ny sasany anao hoe ony anankiray zany hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra zao ndray
zany hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra amin'ny fiteniny koa na toy inona karazana feo misy dia misy dikany zany ny anoany mariny zany na karazana feo toinina io dika zavatra ho an'ny olona anoany zany ary fony izy ampitain'izy ireo zany ary tsikarotro ny teo akaviako rehefa nidiny io anjely io dia nahita zavatra toy ny andia tantely teo aho nefa olona izy ireo zay to tahaka nisy firakofana toy zao nanodidina azy ireo ary nandrakotro zany sady nifatotro miodidina toy ny eo amin'ny zazakely na taty jaza ary atrany amin'ny farany tazako dia tsy nisy afa-tsy olona avy eo nampirehitra azavana lehibe niodikodina teo io anjely io ary nanomboka nivezivezy teo zany toy zao fa tsy mbola nahita olona marobe toy zany aho teo amin'ny fiainako tena natona teo akaiko be io anjely afy io ary izy misy 3 hetsy izy ireo ao amin'ny fiviriny io dia nisoratako teto zany ary soraty eo amin'ny taratasy kely zany toy ny nanambarako ny amin'ilay zazalahy nitsangana tany Finlande soraty eo amin'ny pejy voalohany baibolinareo zany na anoany hoe io fiviriny io dia ho fivirina zay orinareo amin'ny fanaparitaham-peo any zany hoe 3 hetsy ny olona anatrika ny fiviriny io eny jereo raha tsy marina zany ho intelin'olona nisy teo ary ny amarony hitanareo 3 hetsy ny olona anatrika ny fivirina ary falitsotro zao aho raha afaka hoany tsy haiko ny atao satria tiako ny mahazo fanahy ho an'ny tompontsika ary teo nisy fotoana efa nisy nahitako mpanompo sampirigiriny 3 alina nanatona an jesosy tamin'ny antso hoe amin'ny alitara indray mandeha mpanompo sampirigiriny 3 alina ankehitriny andesika hiditra faingany amin'ilay loa hevitsika nandiniky sika omaly ny fomba fanaon'ny demonia teo ampisaintsainana androany raha ny fampiraharaha tamiko andriamanitra tsy fantatrareo ny hoe fahalalana toy inona no afahana mandroso eny tsy mampianatra aho lavitry ny fahaizana mamela beratra ny baiboly ny tenako ary za nijanona atreo amin'ny ambaratonga fahafito ny fianarana voaraiko koa dia ary zany efa 5 taona teo zany ny alako tany an-tsekoly koa efa ela no ny alako tamin'io ary tsy nandray fianarana firy ny tenako fa ny anotokana fantatro dia zay voaraiko avy amin'ny tsindrimandry ary raha tsy mifanitsy amin'ny baiboly io tsindrimandry io dia diso zany tanareo tsy maintsy baiboly zany na toy inona lay tsindrimandry dia tsy maintsy ity ny fanorenana ho an'andriamanitra tsy misy fanorenana hafa napetraka akoatran'izao ary ny am'ty raha to ny voalazako ka mifanohitra tamin'ity dia raiso lainga ny teniko satria ity ny fahamarinana tanareo ary raha misy anjely iteny zavatra aminareo nefa tsy mitovy amin'ity hoy Paoly aoka vozina izy na dia ny anjely mazava azy koa misy zavatra lehibe maro fa fotsiny ihany ny safidy 2 andro aho satria mba hitondrana n'izao loha hevitra zao eo amin'ny olona dia ny omaly sy ny androany ho fivirina tolakandro eny ny antony nanaovako an'izao dia ny anandramako manokana mba hitako raha anampy Andriamanitra misy zavatra tapoko dia zao zany hoe aoriny zao afatra lehibe zao ary aoriny ny fanamarinan'Andriamanitra ny zavatra voalazako ho fahamarinana ao amin'ny teniny amin'ny alalan'ny teniny aloha zay vao refamantarana sy fagagana eny ataoko fa raha eo amiko ny fahamarinana filazantsara ho an'ny fiangonana dia manana didy eo mason'Andriamanitra ny hitondra an'izany ho an'ny fiangonana marina zany tena miparitaka loatra any amin'ireo rafi-piangonana sy ireo sehatra fitokoana maro isan-karazana izy ireo ka lasa tsy mety zany samy zanak'Andriamanitra avokoa sika rehefa nateraka indray io no hitanareo fa zao ny zavatra tena marina tian'Andriamanitra ho fantatsika hoe zanany sika ankehitriny tsaro fa ny tempolin'ny Solomona dia voapaika naneran-tany ary nisy vato ny vilambilana toy zao tonga teo ary nisy vato ray ny vilambilana toy zao ary ny anankiray voapaika toy zao ary ny anankiray voapaika toy zao saingy rehefa nakambana teo zany dia tsy nandrenesana feondasi na feo na fanoto naka ny toerany tsara ndrehetra Andriamanitra nanome toromarika teo amin'izany ary manana fiangonan'Andriamanitra zay antsoina hoe assemblée ary misy natao hoe fiangonan'Andriamanitra ary misy an'izao sy zao misy an'izao sy zao saingy rehefa tafangony izy rehetra dia ho andiany lehibe ny amin'ny fifankatiavan'ny piralahy ary Andriamanitra metraka amorany fiangonany mikambana sy hitondra azy eny amin'ny abakabaka ny hosodoko malaza rehetra alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fampiratiana atao zavatra dia tsy maintsy aseho ary mandalo eo amin'ny fijeriny fitsikerana aloha ilay lehilahy nandoko ny ataoko fa na azafady tsy tadidiko ny anarany nandoko an'ilay fandraisana farany laniny teo ny androm-piainany nandoko an'io sary io izy teo amin'ny 20 taona teo na 10 taona inoko no elanelany nandokony an'i Kristy sy Jodasy ary fantatrareo ve fa teo amin'ny hosodoko malaza io ilay olona nalainy ho saran'ny Kristy ihany no nalainy ho saran'ny Jodasy 10 taona taty aoriana marina zany nataony io 10 taona natao amin'ny ota avy amin'ny mpira opéra malaza zay naka ny toeran'i Kristy lasa naka ny toeran'i Jodasy tsy ilainareo ny andro 10 taona 10 minitra dia ampy mba hisiny toy zany koa aminareo anovany toetrareo io ho ao amin'ny ota saingy na dia zany azy nandalo teo amin'ny tsikera rehetra io sary io izay koa no veriko ny amin'ilay fiangonan'Andriamanitra
la iandianina tsona fa tsy hoe atesitra no ilazako zao efa naleako re raha masina fito ary eo amdiako fantelo manodidina zao to zao ary milaza ny olona hoe oliroler fantadina neratany a nefa tsy mbola nahita oliroler anakiray hatreto anarana napetaky ny devoly teo amin'ny olona zany zay fotsiny tsy misy zany hoe oliroler zany ary ananako ny atotanisan'ireo fiangonana 8-20 samihafa misy reo raha fiangonana maneran-tany ary tsy misy hoe oliroler na diana anakiray azy ary avy amin'ny gouvernement zany tsy misy fiangonana oliroler fantatro koa anarana nomeny devoly fotsiny zany nefa eto eo am'izany rehetra zany am'ireo zavatra rehetra eo nanao hosodoko Andriamanitra ary ndray androany reo fiangonana kely fahiny zay nisy tany reo sasany aminareo mijery anyreto lehilahy fotsy voly reto ah zanako lahy omaly teo ampandiniana tao am bro aho ary nisy mpitoroteny tonga teo nanao hoe tiandray tanana dadanao ah mazava ho azy fa nandray fifanana tamin'ny lala Baxter sy reo sasan'ireo zanako lahy ka hoy izy tsy zay de zay teony eo tsy tiany zany ah tanareo mazava ho azy fa tsy afaka anao fanompona ho an'ny olona sy ho an'Andriamanitra ihany koa nefa ataoko fa tiako ny andray tanana andralahiko tiako ny manao an'izany misy zavatra ao am'izany tiako ny mandray tanana ny mpitoroteny tsy ny mpitoroteny ihany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra tiako ny manao an'izany tsy nalalanyio aho raha tsy efa nilaza tamiko ny vadiko taty warina kely fa raha azo nambara tamin'ny mpitoroteny io hoe andraso kely mitokana mivavaka ao izy fa ho jereko raha afaka izy eny ho tsaratsara kokoa zany koa nanitsy azy kely aho ny amin'io mba tsy hanao toy zany hitanareo nefa koa marina zany tsy afaka keo avy hatrany ianareo arak'izay nilazain'ilay rahalahy vao teo raha zay no ataonareo dia ho torovana rehefa amin'ny alina hitanareo miresaka eo ny olona ary mety marary izy rehetra nefa rehefa miresaka ny amin'io izy ireo dia tonga eo avy hatrany ny anjelin'ny tompo ka manambara ny amin'io misy olona mipetraka eto zay mijery tsara ankehitriny fantany fa marina zany satria tranga vao minitra vitsy zay vao adiny ray sasany teo nisy raha mato mipetraka eto tsy nalalany am'izany izy fa lay anjelin'ny tompo no niteny taminy ndray arivo ka nanambara zavatra taminy nefa tsy azony saingy ny trango zany androany koa dia fantany ankehitriny nydikany ny am'ilay nambarany taminy raha niresaka taminy teo aho dia tonga teo avy hatrany ny anjelin'ny tompo ka nanambara taminy ny olany sy ny amin'io rehetra io ary ny fiheverany mikasika an'io dia ny anankiray am'ireo olotiny sy ny fomba nitenenan'Andriamanitra sy ny lazany ka nanamarinany an'io ary ny zavatra efa hitranga koa dia zay mihitsy ny zavatra hitranga hitanareo zay ny voalazan'Andriamanitra koa dia ahoana raha ao anatin'ny fotoana fohy ka isaky ny avy eo ny fahitana tsiraray dia mampiena ny herin'ny tena hatrany hatrany hitanareo tampotampoka eo rehefa tonga ao am-piangonana ianareo ny ariva tena torovana tanteraka ny tena ka lasa tsy hay loatra intsony ny atao fa mivavao ah ianareo eto hitanareo satria miala amin'ny fivoriana iray aho amin'ny fivoriana iray ho amin'ny ray hafa raha zao ihany fivoriana dia ho hafa ny fandehany ody any amiko zao ary tsy anao na inona na inona volana maro fa hivoakeny aka ny aranjoniko dia andeha anjono saingy voatery miala eo amin'ny fivoriana iray ho amin'ny hafa avy hatrany foana ah hitanareo zay no antony ary ianareo rehetra mivavaha dia ianareo vahoaka eo amin'ny mpiaino ny teny tamiko izy ireo maly ariva fa nisy olona anankiray noteneniko nefa tsy namaly antso ilay olona eny loza ihany zany hitanareo rehefa nilazany izy ireo eny indraindray tsy mamiratra ireo jiry ireo misy faritra maizina eo nelanelany eo fa mijery an'ilay anjelin'ny tompo aho rehefa eo izy tsapako zany avy eo dia ho tsapako fa miamena lavitra izy dia rahako maso ary iala eo amiko zany ka andeha ho eny eny hijanona eo fotoana fohy ary hitako zany dia mirapiratra io arindry fa misy fahitana tonga dia mahita fahitana aho avy eo jereko tsara ny mety hoendriketrika ilay olona eo dia hitako ilay olona avy eo dia miteny ah zay ny zava-mitranga zay ny zava-misy tsy ilainareo niteny an'izany amin'ny olona rehetra nefa dia zay ny zava-mitranga hitanareo eo amin'ny sehatra ara-panavy koa zany avy raha tsy mamaly olona io dia mitovy amin'izay mamaky baiboly eto ka manao hoe tsy misy ilana an'io miala lavitra an'io izy hitanareo ka zay no saika maratsy azy koa aoka maily miano tsara miambena tsara rehefa miteny izy dia mamaly hitanareo ary mivonona fotsiny ny amaly amin'ny fotoana rehetra ary ko ny vadiko sy rala bilaire maro tamin'izy ireo tamin'ny marain'io no niresaka tamiko ny amin'io hoe nisy antsona keo amin'ny lehilahy ray ny amralahny anoany zay nisy olana sy ny sisa teo amin'ny nefa tsy namaly ny antso ilay lehilahy ko dia tsy misy azo atao eo amin'Andriamanitra sy ilay lehilahy zany niala tamiko ny fahitana teo ary tsy afaka nahitany intsony ah satria tsy namaly izy koa miambena ary aoka ho mailo ankehitriny raisitsika io loha efitra ny amin'ny demonolojia io ka hiresaka mikasika ny demonia sika eny ny olona rehefa milaza ny tena hoe demonia dia mieritreritra avy hatrany izy ireo hoe o rediredy io na antoy zany nefa tena misy tony ny anjely ihany ny demonia tena misy tsotro zao izy ireo ary ny devoly dia tena misy amin'ny mahadevoly azy toy ny mahazanak'Andriamanitra any Jesosy Kristy demonia izy io tena misy ny lanitra fa raha tsy misy ny atao hoe elo dia tsy misy ny atao hoe lanitra ary raha tsy misy ny fitahina mandrakizay na ny fampijaliana mandrakizay dia tsy misy ny fitahina mandrakizay
raha tsy misy ny andro dia tsy misy ny alina hitanareo fa raha tena misy ny andro dia misy ny alina ka raha vao raha azo antoka fa misy ny kristianina dia tsy maintsy misy ny mpiatsara velatsia raha azo antoka fa misy ny olona tena avy amin'andriamanitra dia misy ny olona akatahaka an'izany hitanareo zavatra mifanipaka fotsiny eo ny mainty sy ny fotsy sy ny sisa toy izany eo amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetra nisy sy ny tsisy eny rehetra eny ary misy ny filazantsara tsy izy misy ny filazantsara marina misy ny tena batisa misy ny batisa tsy izy misy ny mody mino ary misy ny tena mino misy ny dolara amerikanina marina misy ny dolara amerikanina tsy izy misy ny tena kristianina misy ny tena mpiatsara velatsia hitanareo izay makatahaka fotsiny koa hitanareo zany koa miaraka zany rehetra zany eny tsy atsika sarany io andriamanitra dia mamela ny ranonorana milatsaka enganeka amela iteny fo izy firy ny mpitoroteny eto atsangano ny tananareo ny mpitoroteny rehetra eto atsangano hoe ny tananareo andriamanitra hitanareo rahalahy ankehitriny aza raisina ho fotom-pampianarana zao eto zao nefa mialoha kely ny anatonantsika an'izao loha efitra enkina ny aina izao dia anambara aminareo any anankiray amin'ny firy ny olona pentekotista eto atsangano ny tananareo ianareo rehetra manodidina eto fa pentekotista avoka ianareo eny ary hitantara aminareo aho ny zavatra nahazo ary rehefa nakeo amin'ny sehatra nisy anareo voalohany teo anivinareo tao andehanany nisy aho teo amin'ny toerana anankiray natsoina hoe misaka nisy andehan'olona pentekotista hitako voalohany zay natsoina hoe assemblée pentekotista an' jesosy kristy taoko fa zay na mitovitovy amin'io andian'olona mahafinaritra ankehitriny nikambana ho rafitra izy ireo ka lasa hoe pentekotista mitambatra saraka tamin'ireo sasan'ireo satria tsy nifanaraka teo amin'ny batisany rano tsy mahatonga azy ireo mpiatsara velatsia zany maro ny tena izy eo anivon'izy ireo tena kristianina marina nateraka ny fany masina indray fanomen'andriamanitra azy ireo ny fany masina tamin'ny nanaovany batisa tamin'ny anaran'i jesosy ary nomeny batisa ny fany masina koa ny sasany zay vita batisa tamin'ny ray zanaka ny fany masina fa omen'andriamanitra andreo zay makato azy ny fany masina koa iza ny nahazo iza ary ny nakato azy eo ary anareo raha hoadinonareo fotsiny zany fa zay te ho toy zany de avelao izy ho toy zany de toy izy ny dianareo araoka piralazy zay fotsiny aza natongo zany de ny fisarana teo amin'izy ireo ny saraka izy ireo hitanareo ahoana mampisaraka mandrava mamodika ny firalaina ny manavatena ka mampisaraka ny tenany tsy tompoko tsy misaraka akory sika iray isika maro zany saingy rehefa teo ah de nijery andreo olonireo eny za vao nivoaka fitaon'ny fiangonana batista kely mazatra fahiny avy any atsimo eny nijery andreo olonireo ah niditra tao ary ny teatanany izy ireo nanao mafy hoe isanya tena faly a raha milaza hoe isanya hoe anakapo fio tampotampoka teo indro nisy olona nandalo teo nandia mafy arak' zay azo natao ho ianakapo fomba fanao hafahafa atao am-piangonana ty tsy mbola nare zavatra toy zao mihitsy ah jery azy rehetra trany aho sady nanontany tena hoe fa inona ny tena mahazo andretolo reto eny efa renareo ny lazako ny tantaram-pianako raha tonga teo amin'ny février ny tenako fa ty misy zavatra tsy mbola nambarako teo ampabe maso koa izy ireo eto raha tianareo fafanao amin'ny rakipeo ataonareo zao eny azonareo atao eny ary eny koa nijery an'io aho de hoy aho anakapo fa retolony reto ny vahoaka faly indrindra hitako teo amin'ny fiainako tsy namenatra azy ireo ny fivavahany sika batista de somary azo kenatra tsy indrandray ianareo tsara hitanareo ary efa mivavaka izy ireo hainareo tsara miafina amin'ilay fikopakopahany hainareo tsara ary nefisika fa tsy nanao toy zany le olonireo ry rahalahy fa feno fivavahany izy ireo tao anatiny teo ivelany nanerana ny tenany rehetra fa tsaroko tamin'io arivo io rehefa nakeo amin'ny lampiazy aho ho reo aoka ny mpitoro teny rehetra aketo amin'ny lampiazy fevrier io voatery nataon'izy ireo taty avaratra zany noho ny olana teo amin'ny fanavakavahany de ilay lalàna nataony Jim Crow tany atsimo koa avy any amin'ny toerana rehetra io noho ny aona teo de niperaka teo ambony teo ary izy eto misy eny koa avokoa ny mpitoro teny tamin'io andro io sy tamin'io alio nisy mpitoro teny antitra anankiray nytonohony izy ireo la iantitra mainty hoditra no nivoaka fitao zara raha nisy voly kely nadidina ny lohany toy zao nanao an'ireny rebareba fanao ny mpitoro teny reny hainareo tsara veloro ny vozinakanjony nefa nafana ny andro nivoaka teo toy zao io ranga antitra mampalahelo io ary izy ry zanako malala hoy izy te hitatara aminareo a nataony fanambarany zany misy anytanora indrindra teo amin'ny lampiazo koa dia hoy izy ambarako anareo nalainy afitao joba ny lateniny taizary anao fony ao nanorina ny tany ambarao amiko hoe aiza ny fanorenany nitorony amin'ny kristy reo mpitoro teny hafa rehetra eo arak'izay fa fandre ny anao azy ireo aho nafaly azy zany fa ty lahiandry ty tsy mba toy zany niverina tany aloha tany izy teo amiray alina taona talohan'ny atombozy zao to zao nakao am'ireo lanitra izy ary nidina nanivatsivandreo abakabaka laza ny am'izay nitranga fa izy reo zay no nitoriny nandritry ny tontolo andro izy kosa nitorony am'izay nitranga tao an-danitra namerina ny kristy tamilay havana marodrano izy tany am'mandrakizay tanoany eny tsy nitory 10 minitra akory izy de indro fefa nisy zavatra nandrobaka an'io lay antitra io tsabikinafo izy ary nakapokapo ny vodikiraro sady nika izy hoe tovitovy amin'ny toerana nanakeo tiany nananany hoy izy tsy ampitoriko teny ty toerany ty de nitoizany any ho ianakapo raha zao naterany eo amin'ny olona 20 taona eo ho to inona anao ataony amiko io zavatra tadiaviko
io ny zavatra tadiaviko fa zao no nanahira-tsaina eny miresaka any amy demoniasy iketo zao no nanahira-tsaina nisy lehilahy roa ny jereko petraka teo amin'ny ilany anankiray ary teny amin'ny ilany anankiray ary rehefa nirotsaka ny fanahy nitsanga nireo lehilahy reo ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nika sady nisy farora bava mihitsy hoy anakapoolona raha afaka anana zao mantsy ah hitanareo mafinaritra re zao zany ka tena tiako tsotro zao io koa anakao amin'ny alakatsaka ary efa nanambarako anareo tantara-pianako efa nivakinareo tao amin'ny boky zany natory tao a nandritry ny alina ary niverina any ampitsy maraina an'iny koa hoy a tato anatiko hoe hozahako toetra zany misy fomba fanaovako azy zay tsy misy malala fa tsy nitenako sy andriamanitra ihany ko dia misy fanoarana raisika eo aritako eo ny fanahin'le olona hitanareo eto amin'ny lampiazy eto mihitsy zany hitanareo ko dia tafaresaka tamin'ny anankiray tamin'ireo lehilahy reo aho hitako izy ireo petraka ny fanakaiky ary ny fampiazona sy nandia ary nika izy ireo hoe anakapohola tena izy mihitsy ny fahitako an'izao de niraisiko tanana ny anankiray ary hoy ah manao any ianao ramse de hoy izy manao any ianao tena lehilahy mafinaritra karazan'olona mora fanahy hoy izy hoy aho mpitory-teny ve ianao hoy izy tsy tompoko mpinotsotra fotsiny aho ary napiditra resaka kely taminy aho mba hahafahako mandrobaka ny fanahiny hitanareo tsy nalala zany izy tsy nisy nalala tsy nilaza mihitsy mikasika an'io ah taona maro tatio arina vao niteny an'io ko dia nefa rehefa hitako ny amin'io dia tena tsara faneny tokoa fa lehilahy kristianina io tena olo masin'andriamanitra io lehilahy io hoy anakapo tsara zany rahalahy saingy ny zavatra nahavariana rehefa nakeo amin'ilay lehilahy anankiray ah de tena ny fanohitra velona ny anaka tamin'ny vehivavy zay tsy vadiny akory izy io mara zany fa hitako naseho tamiko tamin'ny fahitany zany hoy anakapohola tsy zao kosa ary le lehilahy hoy anakapo fa ratsy fanahy eo nivon'ireo olonireo io zay fotsiny amin'io koa tamin'io alina io rehefa nisy nakeo amin'ny fiavirina ary nilatsaky reo fitahina nivavaka tamin'andriamanitra aho de ny fany masina nanambara ny anjely ny tompo fa fany masina ny teo ary ilay fanahy ray ihany zay nilatsaka tamin'ity lehilahy ty no nilatsaka teo amin'ny lehilahy io ary rehefa nilatsaka ny fanahy de samy niarina izy ireo ka samy niompy sy nika ary nideran'ny tompo teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandia hoy aho tsy azoko tsotro zao zany tompo izy ireo tsy hitako amin'ny baiboly ny mety famarina zao eny hoy aho angamba vao vitaka hitanareo hoy aho eny eto mifototra tanteraka eo amin'ny baiboly tenako tsy maintsy ity hitanareo ary hoy aho tompo fantatrao ny toerana misy aho ary tsy maintsy hitako ato amin'ny teninao zany fa tsy mazava amiko ny filatsahan'ny fany masina amin'ity lehilahy ty latsaka tamin'ny lehilahy iny fany masina nefa ny anankiray tamin'izy ireo de masina ny anankiray mpa tsara velatsy ary fantatro tsara io fa fantatro zany tsy misy azoko nalaina teo io lehilahy io ka nipofona taminy nanatsona teo izy ka nambara taminy amin'io toy zay azoko natao tamin'ilay lehilahy nipetraka teto maly ariva zay mpanoloko fotsiny raha efa nisy toy zany nipetraka teto ary tokony ho nampiareriko zany nefa hitsangana izy ka anao zay famalina ko dia navelako tam'izao fotsiny no lay fivirina nefa nalala azy aho eny tompoko misy anankiray anankiroa tamin'izy ireo no nipetraka tetso areny indrindra io ariva io mpikambana fiangonana anankiray tao tanàna tena mpitsikera nahita azy ireo a saingy raha atao zany dia mpisokorotana fotsiny teny efa nataoko imbetsaka io avelako fotsiny izy ireo hitanareo milamina ny rehetra hain'andriamanitra io izy ny mpitsara avelao izy ireo ampiteny andra andro any de ho hitanareo ny zavatra hitrango hitanareo avelao ataony to lay demia tsy zany ny antso mba hivoan'le demia tonga teo amiko fotsiny izy ka niaiky ah de eo ny fotoana iasan'andriamanitra hitanareo maro zany ary hitanareo zavatra nitranga eny ary nefa navelaky any io nanasarotra ny fevri zany satria nanafika tsy akijany ny fanahy io hitanareo koa nitoizaky any nefa eny re lehilahy reo tsy nazava tamiko zany fa rotaona tatio anina na telo rehefa teny amboniny grismilla indiana teto lay toerana falehan'ireo skota nitokana teo amin'ny zoy efatra anainy aho toerana falehako ny vavaka ary teo no nolazako hoe tompo tsy mazava amiko no nahazo an'io andian'olona io olona mahafinaritra indrindra hitako teo amin'ny fiainako izy ireo nefa tsy mazava amiko hoe ahoana nafahan'zany fanaratsy nefa dia ny raha ny fantatrao ny fahatsorany foko fantatrao ny fitiavako anao sy ny fomba nanompoka anao nefa lay fanahy eto amiko any no teo amin'ireo olonireo ary indro zany fa teo amin'ny orangah io mitovy any koa tsy nazava tamiko io de nidina tao amin'ny famondrapolo ny tompoka anareo tamiko zao ariny amin'io tsy maintsy araka ny soratra masina aloha zany hoy izy raisy ny baibolinao ary niraisiko ny baiboliko ary ataoko fa 10 minitra no niazonako ny baiboliko nefa tsy nisy olona tsy nisy teny tonga ny andro fotoana fo ihany aho nare azy nilaza indray aho hoe avadio amin'ny hebreo eniny ary vakio de nataoko zany ary rehefa tonga teo zany eo am'ilay nilaza hoe ny ranonorana milatsaka eo amin'ny tany matetika ka hanondraka sy hanomana azy amboatra azo am'izay fa nitsilo sy ny songosongo izay akaiky ny fandavana ny afarany de hodorana de nazava tamiko teo hoy anakapo ty la izy isaoran'andriamanitra ity la izy hitanareo eny hoy jesosy nivoaka ny mpamafy amafy ny vo tsy zany va hoy izy
eny kristianina avokoa ianareo eto samy nanangana ny tanany tsy raharay teo na zany na tsy zany pentekotista kristianina nateraky indray eny ary izy reo fa hoy izy nivoaka ny mpamafy amafy ny vo ary raha natory izy le fahafatesany teo anelanelana io hitanareo ary raha natory izy dia avy ny favalo ka namafy tsy parifary teo amin'ny tanybary io inona ny tsy parifary aidratsy songosongo sy ny sisa eny ary mpanompo mpitoroteny rehefa nahitan'ireo tsy parifary reo dia nanao hoe avelao anongotra azy reo hoy izy tsitsy ngotana miaraka amin'ny ihany koa ny vary aoka ihany iaraniry izy roroa misy tanybary areo misy zavamaniry mandady zavamaniry mandratra aidratsy matsilo sy ny maro hafa eo aminy tsy marina ve fa eto misy vary eo koa milatsaka eo amin'ny tany matetika ny ranonorana mba hanondraka azy fa inona nisy ny ranonorana tsy ny anondrahana ny zavamaniry mandratra ankehitriny jereo ary eno tsara tsy ny anondrahana ny zavamaniry mandady ho an'ny vary no nandefasana ny ranonorana nefa mangetahita mafy toy ny vary ihany ny zavamaniry mandratra sy ny aidratsy ary ranonorana ray ihany izay milatsaka eo amin'ny vary no milatsaka eo amin'ny aidratsy fa lay aidratsy kely ratsy dia iarona araka izany ka hifaly sy ravo mitovy amin'ny arenan'ilay vary kely ihany no iarenany nefa ny voany no afantaranareo azy koa de zany ary hitanareo koa lay faniamasina ray ihany no afaka hitany mpiatsara velatsy mandona ny sasany aminareo arminianina zany nefa fahamarinana io fahamarinana zany fa antsonareo hoe fahamasinana zany minony fahamasinana ihany koa ny tenako nefa fanara ihany milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina ny ranonorana nefa ny voany no afantaranareo azy raha mijereny aho ka mandeha makavary de vary no asoko nefa mifamalitra eo avokoa reo aidratsy ka ny ranonorana ray ihany izay milatsaka eo an'ny vary no ivelomana izy ireo nefa tsy nalefa ho an'ny aidratsy ny ranonorana fa ho an'ny vary nandefasana an'io saingy noho ny ranonorana eo am'sa ny vary dia ny aidratsy de eo amin'ny tanybary ka mahazo tombony ny amin'ny ranonorana mitovy amin'ny hafa rehetra ihany fa ny ranonorana izay mamelona ny vary ihany no mamelona ny aidratsy zavatra rehetra eo amin'ny natioraly de maneho ny endriky ny ara-panara ny fampianarana ananatsika zay ny amin'io ny demonolojia reo demonia makatahaka ny kristianisma nefa mahazo fitahina tsy ronono mora levoniny zany raha vitanareo ny andray azy tanareo eny zay ny fahamarinana koa tsy hoe voavonjy aho ankehitriny satria hoe navita nika tsy hoe voavonjy aho satria mahatsapatena voavonjy aho satria tanterako ny zavatra nitakian'andriamanitra ao baiboliny ho jesosy zay mandreny teny kamizy zay naniraka no manana fiainana marak'izay ka tsy hoe lohiny fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana inoko zany maro an'izany ary raha refepetr'eo dia voavonjy aho satria nilaza zany andriamanitra raha nilaza tamiko izy fa voavonjy aho satria nisy olona nanao hoe nisy rivotra mifofofo ny safo ny tavako mahafinaritra zany saingy tiako fatarina hoe taizany aviany rivotra mifofo io talohan'ny safony ny tavako hitanareo eny inona ny karazam-piainana hoentinareo taoriny io rivotra mifofofo io ny safo anareo hitanareo ny voany no afantaranareo azy koa afaka hiasa eo anivon'ireo kristianina mihitsy ny demonia inonareo ve zany jereo paoly paoly eny nisy an'ireo hoe ranonorana amin'ny andro farany teto raha misy ao amin'izany eto aminareo mamela raha milaza zavatra manohitra anareo tsy laza zavatra noerana anareo mihoatra no zay ataoko amin'ny assamblena ny hafa aho na batista na olokafo ny fahamarinana de fahamarinana taizany alanareo tamin'ny lalany teo am'izao manangana mpaminany eo am'ireo lehilahy sy ny sisa izay tsy mpaminany anareo tsy misy lasa mpaminany amin'ny fametraha-tanana sy ny fanirahana teraka mpaminany reo mpaminany hitanareo misy fanomezam-pahasoava ny faminaniana ao amin'ny baiboly eo amin'ny fanavana ny fanomezam-pahasoava ny faminaniana sy ny mpaminanina diso anareo ny fanomezam-pahasoavana andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia niteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny alalan'ireo mpaminany amin'izao andro faran'izao kosa dia tamin'ny alalan'ny kristy jesosy zanany ary misy fanomezam-pahasoavana sivy miasa ao amin'ny tenan kristy ka mety eo amin'ity vehivavy ity ny faminaniana zao rivo zao ary angamba tsy eo intsony zany amin'ny andro mpiaina sisa mety eo amin'ire vehivavy ry zany ny ampitso mety eo amin'ny tsy lehilahy tsy amin'ny manaraka mety amin'ny riaorinry amin'ny manaraka tsy mahatonga azo mpaminany akory zany tsy misy lasa mpaminany avy amin'izany fanomezam-pahasoava ny faminaniana no eo aminareo ary alohan'ny afahan'io lehilahy io na io faminaniana omena eo amin'ny fiangonana de ilain'izany no tsarain'ny mpitsara ara-panahy roa na telo zany ve raha eny hoy paoly afaka aminany ampifanarakarahana avokoa ianareo raha misy zavatra voambara amin'ny ty anankiray ity dia aoka anginy io anankiray io koa ho andiana mpaminany io rehetra io raha araka ny fampianarana misy ankehitriny tsy ary fiangonana pentekotista nakorotantsika avokoa io rehetra io zay ny tsy afahan'andriamanitra miditra mandra-panitsitsika an'io ho araka ny baiboly maro zany tsy maintsy makeo amin'ny tena lalany ianareo ahoana o nafanareo anorona trano nefa tsy jery akory ny drafy tsara hitanareo tsy maintsy tsara fanomboana ianareo koa eo amin'izany ny mpaminany tsy mbola nahita mihitsy olona nijoro teo anaitra ny isaia ianareo na mosesy nisy nakeo kôra ndray andro ary nitady zay ifamalina taminy de hoe andriamanitra misara aminy fa anokatra ny tany aho teraka mpaminany ny mpaminany ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsona de tsy misy anenenany efa voalahatra andriamanitra zany hatramin'ny fahazazany
tanteraka hatrany ny zavatra rehetra tena fahamarinana ny zavatra lazainy sady voamarina ny voaprofo ny tenin'Andriamanitra ny tonga eo ampaminany fa ny fanomezam-pasavany faminaniana no eo amin'ny fiangonana ankehitriny hoe nareo fa ireo mpaminany dia nisy tao amin'ny testamenta taloha tsia nisy mpaminany tao amin'ny testamenta vaovao Agabo dia mpaminany ny testamenta vaovao jereny firotsahan'ny fanany faminaniana teo ka nanambara tamin'ny Paoly avy eo dia tonga avy tany Jerosalema Agabo ka nahitany Paoly ary nafatony teo amin'ny fehikibony dia nitodika izy nanao hoe zao lazain'ny tompo izay lehilahy tompony ty dia hofatorana amrojo rehefa tonga any Jerosalema Agabo izy no nijoro teo ka niteny raha teo ny zavatra hitrangy mpaminany izy fa tsy hoe lehilahy nanana fanomezam-pahasavan'ny faminaniana ary ny fanomezam-pahasavan'ny fanasitranana sy ireo fanomezam-pahasavanà rehetra eo resakazaka pentekotista dia misafotofoto no anaovanareo azy ao amin'ny fiangonana ireo fanomezam-pahasavana afaka ho azon'ny olona rehetra ao am-piangonana io izay olona rehetra vita batisa amin'le teny fa fanarahina nanaovana batisa antsika rehetra ao ary nylaza baiboly manana fanomezam-pahasavanay eto manasitra lahy fa hoy ny baiboly mifaneke elika anareo ary mifampivavaka ny tsirairay avy tsy andiany tafasaraka akory sika fa andiany miray tafakambana hitanareo eny ary zay indraindray no fomba hiasan'ireo demonia ankehitriny jereo ny voalazan'ny Paoly raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny anankiray mandika ninona lazainy aoka aloha zany ho tsaraina vao afaka andraina io ny fiangonana eny tsy ho fitanisana soratra masina na zavatra fa toy zany akory io tsy mamerimberina foana Andriamanitra fa ho fampitandremana fiangonana zany avy eo raha misy mpitsara marina milaza hoe aoka ho raisiny zany mety tsara avy amin'ny tompo io milaza ny faharoa hoe aoka ho raisiny zany aoka avy amin'ny teny vavolombelona roa na telo no anorenana mafy ny teny rehetra avy eo dia raisiny fiangonana zany ka mivonona ho amin'io izy raha tsy mitrangy zany inona ny voalaza misy fanaratsy zany eo anivonareo marina zany fa raha mitrangy zany dia saora Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra no eo anivonareo hitanareo eny eo amin'izay no ilaina rahanareo maso sy tandremana tsara koa aza terena isy io tsy vitako ny anao ny masoko mavoantitra raha toka mangany hitanareo tokony afapoany maso manga eny eo amin'izay no iasan'ny demonia eo misetry ny olona ara-panahy eny misy zavatra lalina hidirantsika eto ary antenaiko fa tsy lalina loatra zany eny ao amin'ny Samuela voalohany 7:20 dia maka soratra masina vitsy eto amin'izao fotoan'izao tiako ihany tsara ianareo fa te resaka ny amin'ny demonia anehoana aminareo ny fiasan'izy ireo amin'ny fiangonana ary ny fomba fakany satana tahaka ny amin'ireo zavatra tsara rehetra misy eny afaka mahita araka ny baiboly ianareo fa tonga eo amin'ny kristianina ny demonia ka lasa makatahaka izy ireo ary matetika sika dia nanambara fa kristianina ny olona rehefa laza izy ireo hoe mino an Jesosy Kristy nefa mino zavatra toy izany koa ny demonia sady mangofotra tsy famantarana zany hoe voavonjy ianareo ndray rivany te resaka ny amin'ny fifidianana dia ho hitanareo eo nydikany hoe famonjena hitanareo tsy nisy zavatra nidiranareo mihitsy zany hatrany am-boalohany na hatrany am-parany na nisy zavatra azonareo nataony amin'io tsy misy fepetra ny famonjen'Andriamanitra ny olona iray tafaletika lala zany sa tsy zany tsaratsara ny tsy resahako ny ravitrareo raha mbola eto ihany sika eny ary Abrahama no ny andohan'ny finoantsika tsy zany ve eny nanana ny teny fikasany Abrahama ary niatso any Abrahama ve Andriamanitra noho izy lehilahy ambony raha ny feverako tsy tompoko nivoaka niala tao Babilôna izy tao amin'ny tanin'ny Kaldeanina tanànany Ora ary niatso azy Andriamanitra ka nanorona ny fanekeny taminy tsy nisy fepetra amonjy anao aho ary tsy anao ihany ry Abrahama fa nytaranakao tsy nisy fepetra nanao fanekena tamin'olona Andriamanitra fa ny olona foana ny mandrava ny fanekena tsy niazona mihitsy ny fanekeny tamin'Andriamanitra ny olona tsy mbola nisy nahatandrina ny lalàna tsy vitan'izy ireo ny nitandrina ny lalàna tony Kristy ary ny tenany dia tsy nitandrina ny lalàna satria ny fahasoavana dia efa nanomana mpamonjy Mosesy efa nanomana fomba fivoahana avy eo ivoahana zay no izy avy eo ny olona taoriny zany mbola nila zavatra atao ihany izy ireo niezaka hatrany ny olona ny anao zavatra mba mijen'ny tenany nefa tsy vita ny anao an'io izay ny toetrany raha vao hitany fa nitanjaka izy tao amin'ny Saedena dia nanao sikina tamin'ny ravina viavy izy tsy zany ve nefa hitany tamin'izany fa tsy nahomby io tsy misy zavatra azo ny olona atao ka mahavonjy ny tenany tsy misy fepetra ny famonjen'Andriamanitra anareo tamin'ny taona rehetra ny fandimby avy eo rehefa voavonjy anareo dia voavonjy jereo Abrahama nisy an'io rangahy io teo teny izy fa nomen'Andriamanitra azy ny tanin'ny Palestina ary niteny taminy izy mba tsy haly eo fa ny jiosy rehetra niala ny Palestina dia azony fiamorana niteny tamin'ny Andriamanitra mba hijanona eo na inona na inona nasain'Andriamanitra ataonareo nefa tsy ataonareo zany dia azony fiamorana ianareo tsy zany ve eny ary nisy ahitany tonga teo mba hizahana toetra ny finoany Abrahama ary raha tokony ho nijanona teo Abrahama tsy vita nijanona teo nandositra izy ary nalainy Sara ka nandeha teo amin'ny 500 kilometatra teo izy niriko raha nisy fotoana nyresana an'io lasa rakany amin'ny firenen-kafa
ary rehefa tonga tany izy de teo nisy anio mpanjaka malaza io Abimeleka, tovolahy izy io ary nitady zay ho malalany ko dia hitany vadiny Abrahama Sara ary latsa-pity taminy izy fa hoy Abrahama, eny ambarao aminy fa anabaviko ianao ary anadanao aho ko dia nafaly any Abimeleka zany de hoy izy eny ary hoe tsika ao milapa fotsiny izy io ary ataoko fa nampiaingo azy ny vehivavy ary efa pakatra azy izy ny ampitsoniny fa lehilahy tsara Abimeleka, lehilahy marina ary tamin'io alina io raha mbola natory izy de nisy tamin'ny tompo nanao hoe lehilahy efa ho faty ianao. Hoy izy andra lehilahy, ilay vehivavy efa nalainao ampakarina dia vadiny lehilahy hafa. Eny zareo, vadiny lehilahy hafa. Fa hoy izy, tompo fantatrao ny fahatsorany foko, lehilahy marina sy masina, fantatrao ny fahatsorany foko, niteny tamiko raha lehilahy fanabaviny io. Ary mova tsy izy mihitsy no niteny tamiko hoe anadahako io. Hoy izy, hoy Andriamanitra, fantatro ny fahatsorany fonao ary zay ny arovako anao tsy hanao tamiko nefa mpaminaniko io. Halleluja. Inona izy io teo? Azo ny fiamorana sady olona mpandainga fetsifetsy, tsy zany ve? Tsia tsy misy ny hoe langa masina kely na zany langa maizina na zany tsy langa mihitsy. Io lehilahy teo io dia tena laza langa be zao. Laza izy fa anabaviny io nefa vadiny, nataony fotsiny zay ny alany sady azo ny fiamorana izy. Fa nisy lehilahy marina teo zay nitoetra teo anaty an'Andriamanitra ka nanao hoe tompo fantatrao ny foko nefa tsy hainy mivavaka ao ary Abimeleka fa avereno izy, avereno izy io ary aoka izy hivavaka ho anao mpaminaniko izy io hiaino azy aho. Eny azo ny fiamorana, mpandainga nefa mpaminaniko io. Tsy marina ve? Baiboly zany. Eny aza manitatra loatra an'izany ianareo zay mirona amin'ny Calviniste ndray mandeha amin'ny fahasoavana dia amin'ny fahasoavana hatrany satria ho tafavoaka ny fahasoavana ianareo. Hitanareo? Eny andraso kely anana fotoana sika amin'ny herinandro ity mba hamoana an'izany ka anehoana aminareo hoe hatraizany amin'io. Nefa zay verina hoe noho ny nanaovanareo zavatra tsy mety dia vita ho mandrakizay ny aminareo. Zanak'Andriamanitra ianareo, nateraky ny fanan'Andriamanitra, zanakalahy, zanakavavin'Andriamanitra ary ny voly no anambarany tenany. Zay ary le izy. Ankehitriny efa tonga eo amin'ny tany ary sika eto. Ankehitriny tiako vakinany eto amin'ny andininy fahenina. Ary Saoly dia nanontany ny tompo fa ny tompo tsy namaly azy na tamin'ny nofo na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompoly, hitadiavo vehivavy manao azy ho tsindriny zavatra aho, akanesako any anontaniako aminy. Eny afaka mely mafa eto raha to hitadiavo vehivavy aho zay manao azy ho tsindriny zavatra. Ary hoy ny mpanompony taminy, indro misy vehivavy manao azy ho tsindriny zavatra eo Andora. Dia nanova tare Saoly ka nitafy fitafiana hafa dia nandeha izy roa sy ny olona roa lahy nanaraka azy ka tonga tao amin'ny vehivavy no ny alina. Ary hoy izy, masiny ianao manaova fankatovanao aho amin'ny zavatra manindry anao ka ampiakaro eto amiko izay ho tononiko aminao. Ary hoy vehivavy taminy, indro fantatrao izay nataony Saoly, fantatrao dia ny nandroany ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana hiala amin'ny tany ka nahoana ianao no mamandrika ny haiko ahafaty aho. Ary Saoly ninina tamin'ny tompo ka nanao tamin'ny hoe raha velona koa ny tompo dia tsy hisy eloka azo anao. Dia hoy raha vehivavy, izy ary no ampiakariko eto aminao. Ary hoy izy, Samuela no ampiakaro ety amiko. Ary hitandraha vehivavy Samuela dia nidradradratra tamin'ny fe mafy izy ka nanao tamin'ny Saoly hoe nahoana no namitaka ianao fa ianao ny Saoly. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aza matahotra fa inona no hitanao? Ary hoy raha vehivavy hoe tamin'ny Saoly Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Ary hoy izy taminy, manao ahoana ny endriny? Dia hoy izy, lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy. Ary io ilay kapotiny mpaminany mazava ho azy hitanareo. Nafantarana fa Samuely zany dia niondrika tamin'ny
tamin'ny tany izy ka niankoaka ary o Samuel tamin'ny Saoly, nahoana no kolotaninao aho ka ampiakarinao? Dia o Saoly, tery loatra aho fa miady amiko ny Filistina ary Andriamanitra efa nafoy aho ka tsy mamaly teny intsony na amin'ny mpaminany na amin'ny nofy. Koa izany nampanalako anao mba ampahalalanao azy ay ataoko. Ary o Samuel, nahoana no nanontany amiko ianao nefa ny Tompo efa mafoy anao ka tonga fahavalonao? Fa ny Tompo efa nanao azy araka nampilazany ahy, fa efa nindahan'ny Tompo hiala amin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny any Davida. Ankehitriny maro aminareo ny malala tsara an'io. Eny, tiatsika nihiditra avy hatrany amin'izany ary hanampy antsika ny Andriamanitra eto mandritra ny fotoana fohy mba hidirana amin'izao. Ankehitriny jereo, indro nisy lehilahy iray Saoly zay efa nisy fotoana noheverina ho mpaminany, satria naminany niaraka tamin'ireo mpaminany izy. Tsy zany ve ny mpampianatra? Eny, indro fa azony fiamorana raha lehilahy. Tsy zany ve? Saingy tsarovo ny voalazan'ny Samuel hoe hoaizy izy hiaraka aminy niampitson'iny, lasa mialohan'ny fotoana. Hitanareo zany tokoa, raha tsy sitrakareo ny ainao n'Andriamanitra dia nalanareo tao tany Andriamanitra. Jereny ao amin'ny epistily ho an'ny Koritianina toy inona nametrahany Paoly azy ireo araka ny lamina. Hoy izy voalohany, misaotra n'Andriamanitra aho ny aminareo fa tsy misy zavatra toy izany eo aminareo sy ny maro hafa, fa toy inona eo aminareo avokoa ny fahasoavam-panahy nambarany taminy na izy azy ireo raha nitoerany ao amin'ny Kristy. Avy eo nanomboka namely sy nanitsy azy ireo izy. Niteny tamin'izy ireo ny amin'ireo vehivavy mpitoro teny teo anivony sy ny fomba fanaon'izy ireo ary toy inona ninana izy ireo teo amin'ny latabatra ny Tompo. Eny, nisy lehilahy anankiray mihitsy aza niaina niaraka tamin'ny vadindray. Ary izy ny amin'io lehilahy io ao amin'ny Kristy. Atoloro any devoly izy ho amin'ny anbanany nofo mba amonjena ny fanahy. Hitanareo zany mihitsy. Atoloro izy. Hoy ny Baiboly, noho izany dia betsaka ny marary sy marofo eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry lasa mialohan'ny fotoana no ny ota. Esorin'Andriamanitra eo amin'ny sehatra ianareo, famantarana tsara zany fa kristianina ianareo teo raha toy ny esorina. Ko dia Mario, teto Saoly dia noheverina ho isan'ny mpaminany na teo anivon'ireo mpaminany satria naminany izy. Areto azony fiamorana izy satria tsy nakatohan'Andriamanitra ka notiarina teny an-tana ny fanjakany ka napetraka teo an-tanan'i Davida izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Samuel tamin'ny tavoaran'ny Diloilo. Mario, fa nisy fomba telo teo nahitan'izy ireo an'ireo zavatra avy tamin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny mpaminany, ny faharoa dia ny nofy, ary ny fahatelo dia ny Orima sy Tomima. Ary tsy nisy te hamaly reo. Eny fantatrareo ny hoe mpaminany, ary fantatrareo ny hoe nofy ara-panahy, ary fantatrareo ny amin'ny Orima sy Tomima. Fantatrareo fa andray andro iny aho nanontany an'ity lehilahy ray ny amin'ny Orima, nefa tsy navaly any amin'izany io lehilahy io, ny Orima sy Tomima. Mazava ho azy fa fomba namalian'Andriamanitra nefa izy. Hitanareo, ary manao fakatahaka amin'ireo rehetra eo ny devoly, ny mpanao hatsarana, ny mpaminany sandoka, ny kristalomasianina. Hitanareo, eny, ny Orima sy Tomima no niantona teo amin'ny tratrany Arona, ary ny Orima sy Tomima no nanarina teo amin'ny vato io, ary nantony izy ireo tao amin'ny tempolo zany. Ary rehefa tsy nanana antoka izy ireo dia nakeo anatrehan'Andriamanitra azahoana valina, ary nisy hazavanana anjelatra teo amin'ny Orima sy Tomima io, zay ka eo no hoe sitrapon'Andriamanitra satsia koa rehefa tsy manome valina Orima sy Tomima, eny, valiny mivantana avy amin'Andriamanitra io. Eny, ny Orima sy Tomima ho an'ny ankehitriny, ny mpanao hatsarana dia naka kristaly boribory mba hakany tahaka an'io zavatra santoko zany. Andriamanitra dia ao amin'ny Trinité, ireo fahefan'Andriamanitra dia ao amin'ny Trinité, ary ny devoly dia ao amin'ny Trinité, ny fahefany dia ao amin'ny Trinité. Azoko porofona amin'ny alalan'ny Baiboly zany. Raha ny amin'ny Orima sy Tomima io dia ilay kristaly boribory ampiasain'ny devoly ankehitriny. Ary ny mpaminany sandoka misy amin'izao andro zao dia ilay misy eo amintsika ankehitriny dia ny mpanao ody na ny mpanao hatsarana tamin'izany izay naka ny toeran'ny mpaminany raha ny makasika ny devoly. Hitanareo ve ny tiako ambara? Koa ny Orima sy Tomima ho an'izao andro zao ary dia ny Baiboly. Raha misy olona manome faminanina na nofy nefa tsy mifanitsy na tsy tantaratra amin'ny Baibolin'Andriamanitra dia diso zany. Aza mino an'io. Nisy lehilahy voatsela tonga teo amiko avy any Inde izay efa aliako tsy ela, mpitoro teny kely mahafinaritra. Hoy izy Rahalahy Branham tonga teto aho. Hoy izy nisy vehivavy manana amin'ny fanahy masina dia hoe tena vehivavy malemy fanahy sy tsara fanahy izy io. Hoy izy efa nanambady inefatra izy ary mivelona amin'ilay vadiny fa efatra.
de hoy fa ahoana no isin zany tompo ary hoy izy nakeo aminy ka nanao hoe o voninahitro an'Andriamanitra o izy aleloia de lainy any tompo karazan'olona toy zany izy io fantatrareo tsara hoy izy aleloia de lainy any tompo izy miteny tamiko ny tompo hoe indro anome nofy anao ary hoy izy nanofiny amin'ny vatoko hitako fa nivelona tamin'ny fitsakantsakana izy ary niverina teo amiko izy ka nanao hoe o amela avy anao Victor amela avy anao za tsy fa hoy azo antoka amela anao kampody anao hoy izy ka izay nataoko hoy izy hitanao namela hoy ary Victor mety tena feno fitiavana ny nofinao nefa ny devolony nanome anao an'izany hoy izy nahoana hoy tsy mifanitsy amin'ny ten'Andriamanitra zany mivelona fitsakantsakana izy io zany mihitsy tsy afaka hivelona miaraka amin'ny lehilahy efatra izy marina zany raha miala amin'io izy ka miverina amin'ilay voalohany de ho ratsy kokoa noho ny tamin'ny voalohany tsy maintsy mitoetra ireny izy amin'ny androm-piainany sisa hoy aho fantatrao zany tsy mifanitsy amin'ny ten'Andriamanitra io koa ny diso ny nofinao ary hoy tsy mifanitsy amin'ity zany ary rehefa nisy mpaminana nome faminaniana ka niteny izy ireo ary tiana ho hita raha marina io faminaniana io dia entina izy ireo anatria norimastomima zany ary raha namoaka an'ireo hazavana teo amin'ny norimastomima ny feon'Andriamanitra de tena fahamarinana tsy azo hitovirana io ary raha misy manome ny fandikana manome nofy manome zavatra hafa manoloana ny baiboly ka na zavatra hafa ka tsy mifanitsy amin'ny baibolyn'Andriamanitra de diso zany io no rimastomima ho an'ny ankehitriny miteny ny tenin'Andriamanitra ary io ny feo an'Andriamanitra mivantana tonona izy no rimastomima talohany nandroatana ny baiboly amen alleloia matsiaro tafiditra tsara amin'izao fotoana zao ary azaverinao fanatika raha zay ho ianareo fantatro ny toerana misy tsy hoe mety anetana fotsiny marina zany ity no fahamarinana ny tenin'Andriamanitra tsy ahoako zay karazana no fianananareo na zay karazana faminaniana omenareo raha tsy ny tenin'Andriamanitra zany de diso raha tsy mifanitsy amin'ity teny ity zay ny mampisy olana ankehitriny manofiny anankiray mahita fahitanany anankiray ny tena fiteny tsy fantatra ny anankiray manana fanambarana ny anankiray lasa mifangaroaro sy ny sisa ny zavatra rehetra voatery lasa nara-piangonana ianareo ka misaratsara ketseroa tokony averinareo eo amin'ilay fanorenana fototra io de ny tenin'Andriamanitra marina zany iorona eo amin'ny anankiray ireo fiangonana anao hoe o eo misovaly fotsiny aviany Jesosy fantatro fa nahita azy tao amin'ny fahitana anangana fiangonana arak'izay karazana zay izy ireo o alleloia eo amin'ny raony iray no aviany ataon'izy ireo arak'izay karazana zay io tsaratsaraka izy ireo tsy mikambana ka miantsona anankiray ho fiantonany vorona maloto sy hoe toerana fiafianandreo parasy sy ny maro hafa toy zany eny rahalahy maneo zany hatramin'ny voalohany fa tsy mahitsy eo amin'Andriamanitra ny fonareo raha zay no atanareo marina zany mpirahalahy sika tsy maintsy mifanohany sika mifampiankina ny tsirairay amintsika ankehitriny jereo azony fiamorany Saoly de nakeo izy nanala ny tavany teo amin'ny Andriamanitra de niakatra teo izy ka nanontany andreo mpaminany nakeo ireo mpaminany ary niezaka ny aminany nefa nitapahan'Andriamanitra tsy nekeny ny anome fahitana isy mpaminany nivoaka teo nanao hoe tsy vitako eny tsy nisy nambarany ahy mihitsy ny aminao ko dia hoy izy tompo ome nofy alina maromaro tsy nisy nofy tonga avy eo nakeo aminao rimastomima izy ka nanao hoe Andriamanitra o nandramako ireo mpaminany nandramako ny nofy koa manampiah ianao ankehitriny sitraka ve zany tapaka zany tsy nisy mihitsy hazavana nanjelatra avy eo nitady vonjy tany amin'ilay mpanao ody ratsy izy nianidina hatrany de nakeo aminy izy ka nisokosoko nakao ary nanova tare ary nakeo io mpanao ody io ka nampiantso ny fanahiny Samuel eny fantatro ny eritreritrareo maro manao hoe tsy Samuel eo nefa milaza amin'ny baiboly fa Samuel eo ary Samuel eo hafahafa ny fomba fandrombahako an'io satsy zany nefa Samuel eo hoy ny baiboly hoe izy io fa afaka nampiatso azy hiakatra io mpanao ody io de nampiatso any Samuel izy fa Samuel de tanoany nefa tonga saina tsara izy ny amin'ny zavatra nitranga ary mbola teny amin'ny any ny kapotiny mampaminany azy koa ry rahalahy amin'ny fotoana fatesanareo dia tsy maty anareo velanoany anareo any amin'ny toerakafa avelao hijanona kely fotoana fohy mba amelarana kely fotsiny ny amin'ity demonolojia ity demony izy io nefa nifandray akaiky tamin'ny tontolon'ireo fanahy ankehitriny amin'izao andro zao de maro reo mpilalao fanahy zay mahalala be lavitra mikasika ny tontolon'ireo fanahy no reo olona milaza ny tena no kristianina nefa demony izy io tovy tamin'izany any tamin'ny andron'ny baiboly fony teto an-tany Jesosy nisy an'ireo profesora reo mpandalina reo mpampianatra sy ny sasany tamin'ireo mahay indrindra avy tao amin'ny seminera tsara indrindra no zay mety ananantsika amin'izao andro zao zay lehilahy masina sy malaza tsy maintsy toy zany izy ireo raha nisy levita tratra nilainy no tsy nanatsiny marina tamin'ny lafiny rehetra nefa dia tsy nalala ny amin'Andriamanitra akory toy ny tsy fahalalany bitro ny kiraro fanao amin'ny ranomandro lehilahy io fony tombo Jesosy de tsy nafantatra azy izy ka niantso an Jesosy ho demonia hoy izy Belzebuby io lohany demonia
tsy zany ve ary indry fa nisy de miakarazany ambany indrindra namatotra nyity lehilahy ray teny amin'ny fasana sy ny sisy ary niantsoantso izy ireo de miatenany mihitsy nanao hoe fantatra hoe iza moa ianao ny zanak'Andriamanitra lay masiny tsy zany ve ny mpanao ody sy ny mpanao atsarana ireo de nafantatra azy ho zanak'Andriamanitra nefa ireo mana-pahaizana ireo mpitory-teny seminaira teolojika nanao azo Belzeboba izy ary nanana ny marina ny demoniasa lay mpitory-teny lay demonia eny rahalahy tsy de niova firy zany am'izao andro zao tsy mahafantatra ny fahefan'Andriamanitra izy ireo na toy inona fampianarana voarainareo mety asesikareo anatinareo ao zany tsy ao amin'ny fahaiza miteny ny misy an'Andriamanitra ao amin'ny fotsotra ny misy an'Andriamanitra mety mihira sy mahay mandahateny toreny tsy haiko ambary reny ianareo tsy mahatonga anareo anakaiky an'Andriamanitra zany afaka hijoro ianareo ka iofa namerimberina ny toroteninareo mba ilazanireo zavatra reo tsy hanao zay anakekezanareo an'Andriamanitra zany afaka hianatra araky-bolana ka hiaratory am'izany mihitsy anareo nefa mbola tsy hahatonga anareo anakaiky an'Andriamanitra zany ny fo manetry tena sy manaiky ao amin'ny fahatsorana izay no mitondra anareo eo amin'Andriamanitra marina zany amen fo manetry tena no tian'Andriamanitra eny tsy mampaninana de tsy anareo aza ny abidianareo tsy manova zavatra zany fo manetry tena fotsiny monina ao amin'ny fo manetry tena Andriamanitra fa tsy ao amin'ny fianarana tsy ao amin'ny resekoly tsy ao amin'ny teolojia re seminaire tsy ao amin'ireo toerana maro samihafa reo tsy ao amin'ny fahaiza miteny sady tsy any amin'ireny toerana ambony reny ao amin'ny fon'olombelona no nenan'Andriamanitra ary arakaraky ny afahanareo mampietry ny tenanareo anananareo fatsorana kokoa no afahanareo ho tonga lehibe eo mason'Andriamanitra avela ho any me zavatra anareo hitako fa feno vary ny sahanareo eny ny saloim-bary feno dia miondrika trany mitraka ny taom-bary kely ary mevaevy eo to reny malalany rehetra reny nefa tsy misy nininina ao andohany toy zany ny akamaroan'ireo lehilahy reny mieritreritra izy ireo fa feno zavatra ny lohany nefa tsy misy nininina ao am-pony ny lomasina de iondrika eo amin'ilay hery ka hafantatra an' Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ary mino ny asany fa izy ny tsy miova omaly malala azy izy ireo zany tokoa eo amin'ny fijery ara-tantara nefa tsy zavatra ara-tantara io mitsangana ny olona ka milaza hoe inoky ny am'Pentekosta fony nisy an'ilay firotsahana lehibe sy ny sisa toy izany teo amin'izy ireo ka manao afosodoko ny olona azony atsika de tsy afaka azo hafanana eo amin'ny afosodoko tsy manafana ny afosodoko toy zany ary izy ireo ahoana ray ankehitriny raha izy ny tsy miova masany eo marak'izay fa afosodoko io misy io le fafatiny atsika de hoe mijereny io afo lehibe teo amin'izy ireo io eny tsy hanafananareo zany fa zay nataon'izy ireo tamin'ny Pentekosta zay nanan'izy ireo tamin'ny fiandohan'ny testamenta no ananantsika ankehitriny ary raha voavitan'Andriamanitra ny ampijoro tsara n'io zavatra io ka hikambana ny fiangonana de isy ny fampakarana nefa tsy vitantsika akory ny anana finoana ho amin'ny fanasitranan'Andriamanitra azaresana ny afampakarana satria misavorivory sika rehetra ny anankiray makary ary ny anankiray maketsy ka ny mpampianatra ranona ny laza hoe zao io fa ny mpitoroteniko ny laza fa isy fa iny io voatsely zay nisy vehivavy nanao hoe mpisantoka fotsiny io hoy izy ny pretrako no nanambaro zany tamiko iriko raha aketo indray mandeha io pretra io ho hitatsika eo zay mpisantoka ho hitatsika zay mpisantoka viary andramo zany voatsely zay tao Arlington Texas nanao fivoriana tany zay ary nisy soratra lehibe tamin'ny fiara rehetra tamin'ny oalio rehefa nakeo ny tenako voalaza fa teo ny FBI mba hampiariary marina ny amiko ho mpisantoka fa nisy tovavy kely sitrana tany Texas tany hoany tany avaratra indrindra nisy azy ary ataoko fa teo amin'ny arivo maily teo tany avaratra nanakaiky ny Pandel nefa tany atsimo io tao Arlington tany amin'ny sisy tany atsimo tonga teo Rahla Baxter hoy izy Rahla Branham hoy izy tsy mbola nahita savorovory toy zao ianao eo amin'ny 4,10 eo ny olona ary hoy izy ary ko feno FBI manodidina eto zay sambotra anao eo amin'ny lampiazo zao arivo zao ka hampiarary marina ny aminao hoy azo antoka fa mahafaly azy zany hoy izy fantatrao ve le tovavy kely sitrana ndray arivo iny teo ampidina aho nakao amin'ny efitraniko ary nisy olona raiky nitomany de nijery nadidina aho noveriko olona azony eritreritra zany vehivavy kely izy io de nijery taoriana aho hoy aho ary niverina hoy aho inona ny olana ary madama fa tovavy rony teo amin'ny 17 taona avy famina izy ireo nitomany hoy izy Rahla Branham fantatro ary fanalala izy ireo hoy izy zay netiko avy any lavitra any atreto izy ty hoy izy tokony akany amin'ny toerana fitsaboana saina izy ty efa tao amin'ny fivriko tao Lubbock Texas tovavy io ary hoy izy fantatro fa raha todiko atreto izy ka hivavaka ho azy ianao inoko fa nasitra anazy Andriamanitra koa hoy anakapo finoana re zany ary hoy aho fa eny ranabavy azonao tao ve fa teny eo de hoy aho fiararotsitera mavo nakanaisinareo taty sady zany hoy izy ary hoy aho malemy ny reninao hoy izy marina zany ary hoy aho mpikambana amin'ny fiangonana metodiste ianao hoy izy tena marina zany ary hoy aho teny an-dalana saika nivadika ny fiaranareo nimenao sy vehivavy io rehefa tonga teo amin'ny toerana nisy semeny-bato sy asfalta de niodina teo amin'ny fiolanana ianareo hoy izy Rahla Branham marina zany hoy aho fa izao no lazain'ny tompo sitran'ny raha vehivavy
nampirehitra ny tanàna izy ny ampitsoniny tantara tamin'ny rehetra nyresaka an'izany te tsy teroa mazava ho azy fa tsy nalala azy ny olona teo hoe efa nahazo azy ve zany satsia avy eo tamin'io andro io aho hoy Rala Baxter ry Rala Branham hoy izy eo mpanamboarana netany reo vehivavy reo any ary indro misy zavatra tsy fantany nefa fantatro ambany indrindra ny toe-bolanay teo tsy namelo azy tantarany amin'ny mihitsy aho kanefa ny anankiray tamin'ireo tovavy reo no nandatsaka $700 tao amin'ny tao fanatra ny ariva talohany io ary zay ny nanarina ny toe-boly io eny izy tsy mahalalany io mandrakandroany fa za nalalany io tanareo fa za miteny tamiko Andriamanitra fa ilaminy io o Rala Baxter Rala Branham hoy izy tsaratsara ny amelanao anao fangatana kely hoy izy efa nisy an'ireo hoe mpanasitrana avy amin'Andriamanitra teto amin'izy ireo izay nitako vola tamin'reto reto hoy sanatria tsy tompoko aza manao an'izany ry Rala Baxter amin'ny fotoana hitakinao vola toy izany de eo ny fotoana ifandraisantsika tanana toy ny mpirahalahy andeherery aho tanareo hoy aza manao an'izany hoy manana andianomby eny amin'ny avoana manarivony Andriamanitra ary azo ny zavatra rehetra azy aho ihany amiko izy hoy izy eny ary fa tamin'io arivo ihany nanaovany hoe Rala Branham mijereo eto nisy olona jereo eto indro misy valopy eto tsy misy anarana voasoratra taratasy mbola $7 no ato anatiny tena ilay tadiafintsika mihitsy mba hiarenana hoy Rala Baxter hoy izy mifona koa fantatro fa io vehivavy io zany koa dia ny andro ampitsoniny o Rala Baxter Rala Branham eo mpanamboarana netana izy ireo any nitomany hoy fa misininy hoy izy tsaratsara ny akanesanao any mba hijery azy ireo dia nakeo amin'ny efitrano misy azy ireo hoy aiza ny efitra misy azy ireo nakeo aho ary nandodona te-baravarana reko nitomany izy ireo nododomiko ny varavarana ary tonga te-baravarana ilay vavao hoy izy o Rala Branham mialatsiny aho hoy izy avy amiko natonga an'izao olana rehetra zao aminao hoy olana hoe fa misinina ranabavy hoy izy noho ny amiko de manentsika anao ny FBI ary hoy zany tokoa ve hoy izy eny hoy izy ataoko fa betsaka loatra ny fijoroana vavolombela sy ny sisa nataoko androany teto tanàna hoy tsia hoy izy Ranadà Branham efa eo ny FBI efa eo ampiariary marina ny aminao aneo arivo hoy fa raha misy zavatra tsy mety ataoko de ilaina ariary ny amiko tanareo hoy zany tokoa raha ilaina fampiariarina ny fitoriana filazantsara eny de aleo atao zany hitanao hoy amin'ny alalan'ity baiboly ity no ivelomako ka zay tsy lazain'ity baiboly ity dia ity no mpiaro ahy hitanao ary hoy fa hoy izy manenina tokoa ny amin'ny zavatra nataoko hoy tsy nisy nataonao mihitsy ranabavy hoy izy fa tsy matahotra no any ve anao de hoy tsy hoy izy fa efa eo any ny FBI hoy fa efa nisy tonga teo amin'ny fiviko fa iny ary voavonjy izy ireo hoy Ramsey Al-Farrar ny kapiteny Al-Farrar maro aminareo ny malala ny ovany fotany Tacoma Washington teo amin'ny toerana fitifirana mihitsy na voavonjy azy tonga teo amin'ny fivoriana izy hoy izy efa roa taona zay nanarahako an'ile raha io nareny amin'ny fitantanam-bolany aho de narahako maso zany ary narahako tsara tamin'ny toerana rehetra ary hoy izy fahamarinana io tsy mihaino fanatika akory ianareo zao arivo zao fahamarinana no heninareo hoy izy nisy lehilahy anankiray tao amin'ny polisy nasaiko nijereny dokotera ny zanany ary nalefako teo amin'ny laharam-bavaka ary hoy izy voambara tamin'ilay zaza avokoa zay anankaray azy sy ny zavatra nahazo azy ary hoy izy ao anatin'ny 7 andro de verina ny antsekoly izy io polio no mahazo azy ary hoy izy niverina tany antsekoly le ankizy tamin'ny andro fahavalo hoy izy roa taona zay nanarahako azy teo anatrehan'ny olona ray alina teo ny rehetra misy sary zany lay fivoriana atao Seattle ao amin'ny boky anananareo hoy izy tiako fantarao rehetra fa tsy mihaino olona feno fiambony ara-pivavahana akory ianareo fa mihaino fahamarinana ilay kapitainy Al-Farrar ary nitaona azy ho an'Andriamanitra aho ny ampitsoniny dia nandray ny batisa fanamasina izy teo amin'ny toerana fitifirana teo ambony trano lehibe anankiray teo io hoy angamba anao toy izany koa io rangahy io koa dia hoy izy matahotra ve anao no any hoy matahotra hoe tena azo antoka fa tsy azo antoka fa tsy nahoana ny tokony atahotra nefa naniraka any anao an'io Andriamanitra izy no hiady fa tsy za koa hoy eny tiako hijanona lavitra ianareo rehetra ka eo aho nakeo amin'ny fivoriana zay io arivo io feno tanteraka ny efitrano nakeo lay mpiandritrano nanao hoe Rala Branham nisy ankizy meksikanina folo ny karamaiko hoy izy jereo any eto ny FBI no ampiariary marina ny amin'ny Rala Branham zao arivo zao hoe fanatika ara-pivavahana na zavatra nitovitovy tamin'izany ary hoy izy nisy an'izao ny fiara rehetra nanala hoy izy ankizy meksikanina folo ny karamaiko anala sy hitondran'izany eto hoy izy tena tiako tratrarina mihitsy io zala io hoy aza manara am'se Andriamanitra nanatratra azy hitanareo hoy avelo ihany izy koa tonga teo amiko izy ary io arivo io rehefa niditra teo zahay tsy adinoko mihitsy zany teo ampidirana tao amin'ny efitrano ny Rala Baxter ny hoe mino fotsiny hoy izy Rala Branham de milaza fa zao arivo zao tsika ny tokony hiala amin'ity trano ity hoy izy andeha tsarina etsy aho ka hipetraka hoy izy efa miomana ny ampiariariny aminy izy ireo zao arivo zao eto amin'ny lapiazo hoy izy efa nahita azy teo anatrehan'ny ady mafy hafa maro aho ka nahita n'Andriamanitra naka ny toerany hoy izy aketsarina fotsiny aho ka hipetraka niakatra teo aho hoy vao nisy taratasy kely novakiko eto fa ampiararina ny amiko zao arivo zao eto amin'ny lapiazo hoy tiako androso eto ankehitriny reo mpiasa ny FBI ka ampiarary ny amiko eto amin'ny lapiazo hoy mijoro eto mba anohina ny filazantsara tiako tonga ianareo ka ampiarary ny amiko de niandry aho hoy angamba mbola tsy eto izy ireo fantatro tsara ny toerana nijoroko efa nasehony atao amin'ny efitranoko tao ny zavatra hitranga talohan'ny angiako hitanareo ary hoy angamba hiandry kely aho afaka anao hira ve sika de nisy niakatra nanao hira manokana hoy Ramsey mpiasan'ny FBI ato anatiny venao sany ivelany miandry ampiarariana ny tenako sitraka ao ve ny androso
tsy nisy olona tonga mbola nitady any any toerana nisan'io niteny tamiko ny tompo hoe inona io torotendro alazo ny fiamoran'io ary nijeren'io ah nisy aloka mainty hitako niantona tetsy anjorona fantatro ary nisy an'io nijerina nandrifan'io ah ary niakatra zany ka nakeo amin'ny riana ambony sala am'izao lehilahy nanao complet manga ny teo ny anankiray volondavenona hoy ah resaka iza tsy misy FBI eto inona ny idiran'ny FBI amin'ny fitoriana baiboly hoy ah azo antoka fa tsy misy tsy piasan'ny FBI roa akory no te hampiariary ny amiko fa indreo reo te hampiariary retsy mipetraka etsy ambony retsy reo mpitoroteny etsy reo de niondrika izy reo hoy ah aza miondrika toy zao ary nisy tegzanona rova venty efa andeha hiakatra teny mba hisambotra azy reo hoy ah tsy rahalahy tsy raharaha nofa mandra zao mitoera tony Andriamanitra no isahana an'izao hoy ah ankehitriny rahalahy mijere raha mbola eny ambony eny anareo mijere aty hoy ah raha nilaza ianareo fa simona mpanao ody ah hoe tamin'ny famisaviana na misaviko ny olona hoy ah raha to simona mpanao ody ny tenako de ianareo zany no lehilahin'Andriamanitra ankehitriny midina ianareo eto amin'ity lampiazo ity ary raha simona mpanao ody ny tenako de aoka mely hofaty Andriamanitra fa raha mpaminan'Andriamanitra midina ianareo ary aoka Andriamanitra mely ianareo hofaty ankehitriny ho hitantsika hoe izany marina ary izany diso eny midina ety ianareo anao irisika mivoaka ny trano izy ireo ary tsy nahita azy ireo tsony zay hitanareo hoy ah avia ty raha simona mpanao ody ah aoka Andriamanitra mely amin'ny fahafatesana fa raha mpaminan'Andriamanitra de mely anareo fahafatesan'Andriamanitra rehefa ho tonga eto amin'ity lampiazo ty ianareo raha marina eo anatren'Andriamanitra ny ah de aoka mono anareo eto amin'ity lampiazo ty Andriamanitra ainy tsara ny tokony ataony mara zany ainy tsara ny tokony ataony efa nandreny zava-nisy tany amin'ny toeran-kafa izy ireo mara zany koa aza mihevitra mihitsy hoe tsy Andriamanitra intsony Andriamanitra mamaly izy koa ity mpanao ody tao an-doro ty nampiantso ny fanahy Samuel izy ary Saul dia niresaka tamin'ny Samuel eny mety manontany ianareo hoe ahoana nisy izany tsy afaka isy zany am'izao andro zao tsy tompoko satria ny ranombo lasy ny Osla dia teo ampiandrasana fotsiny fotoany fataterahana rehefa maty ny olona tamin'izany andro zany ry mpitoroteny toana raha ataonareo marina zany rehefa maty ny olona iray dia maty teo ambanin'ny fanavotana nataon'ny biby izy ary nakao amin'ny paradisa ny aingy ary nitoetra tao izy mandra-pahatonga ny androm-panavotana ary taony nisy ny aingy avelao anao sary-antsaina kely aminareo firy ny namaky ny latsoratra na ny latsoratra ny soratan'izy ireo ny amiko tao amin'ny Reader Digest teo tamin'ny oktobra novambra teo ny voany eny ary tsy karitrareo ve ny zava-nisy teo tsy karitrareo ve fa roa na telo herinandro talohan'izany nisy an'io medium mamalaza be teo io zay efa nizana toetra hatramin'ny elo zay izy io Madame Pepper moa ka efa nisy namaky an'io lay latsoratra mikasika ny Madame Pepper ao amin'ny Reader Digest moa ve tsy hafahafa hoe rehefa naharo reo firy ny fotoana sisa nanako tsy misy afa-tsy kely sisa efa maherindrapolo ny andiaingana fantatra ianareo fa manana jereo mamela fotoana foy fantatrareo fa misy ny tsy izy misy izy ary misy tsy izy ny zavatra rehetra raha omeko $1 ianareo ka ataoko hoe moa ve ka tena $, ty de jerenareo zany ilainy mitovy endrika tsara amin'ilay tena $, raha tsy zany de tsy nao anio ianareo sa tsy zany koa tsy maintsy tena fakatahaka vita tsara io ary raha lazy de sosy fa tena hifanakaiky rehefa naro reo amin'ny andro farany ka mitaka ny olom-boafidy mihitsy raha azony atao olona mpivavaka eny tsarovy eny tsy misy neninenina ao amin'ireny ara-pomba mangatsika ratsy any velany reny endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra fotsiny nanana ny hitanareo fa tena fanahy reto fanahy roa reto tena mifanakaiky tokoa ka mitaka ny olom-boafidy mihitsy toy inona ny asan'izy ireo mifanila amin'ny andro farany mova tsy nilazan'izany Jesosy laza izy eny jereo ro sakaizy aneho sary an-tsaina kely aminareo ah tiako hijery eto vetivety ianareo ary omeo an tanteraka ny fisainanareo satria anome anareo fanoharana dia ahitan'io nareo eny tao amin'ny Reader Digest voasoratra teo zany teo ary ah nisy 700 ny olona ny andro mba hivavahana tao ivelany tao vakio ny latsoratra fa nisy lehilahy avy tany Canada ary nanana zazalahy zay efa tany amin'ny Mayos John Hopkins izy nisy aretina dodomafy zay namorotra ny tanany toy zao sy namorotra ny tongony teo ambaniny ary reo tsy misy fandidinana zavatra hafa azo atao tena verina tany Canada izy io hoy izy tsy mbola manaiky resy ah anananareo ny Reader Digest tamin'ny novambra ary zao ny teo lay fahagagana teo amin'ny Donny Morton ary koa voalaza fa ny teo amin'io fa ny faola lehilahy tsy mbola manaiky resy ah satria fantatro fa misy manasitrana amin'ny finoana antsoina hoe William Branham zay nahatonga an'ireo sakaizako roa marenina sy mona hiteny sendre ary niantso izy ireo ka niezaka ny ahita ny toerana nisy raha mbola tao Amerika ary tany Costa Mesa ny tenako Californie ary raha io latsoratra io rehefa mamaky anareo dia mila mpitomany mihitsy amaky foanareo tsotra zao ny fomba namakiny an'ireo ranomandry mandrivotra sy ny maro hafa koa niaraka tamin'io zazakely io hoy izy mitandrema tsara ry Dony hoy izy eny tsy resaka orsika ary saiky tsy vita an'ilay zazalana de nitsika azy narary mafy loatra izy hoy izy tsy resaka orsika fa andeha angataka amin'Andriamanitra akeo ampaminan'Andriamanitra sika rangataka aminy koa dia namaky vaky ranomandry izy ireo
tonga tany any izy ireo tamin'ny farany tokony niaraka taminy reniny nefa tsy nanam-bola ampy izy ireo mba andehanana fiaramanidina ko dia nalefana izy ireo nody ilay reny fa lay zazalahy sy ny rainy no nandeha fiara fitaterana ary toy nanona nivatsivany izy ireo hatrany Winnipeg Canada hatrao Costa Mesa Californie ary tonga teo izy ireo tsy nisy nananany fa nitantarainy rainy nanolony ny tatin'ilay ankizy zazalahy 7 na 9 taona teo ny tena tsy afanetsika ary toy inona no tsy nisy fomba ny nanany nantoy zany ary nambarany fa nare azy miresaka fotsiny ilay zanany lahy ary teo amin'ny fihetsiky ny masony no nafahany nalala hoe nitsika izy io ainareo tsara ary fantany izy fa nitantarainy tamin'ireo zavatra maro isan-karazany hita tao Amerika ary rehefa tonga tany Californie izy ireo dia nambarany an'ireo mpanampimpandeha ny antodiany dia hoe tonga izay avy amin'Andriamanitra inona hoe sady nitsindriny tsara ny fanontaniana mazava ho azy azonareo treretina ny lazainy Amerika any amin'io hitanareo eny zany sika hitanareo lalitsaina loatra antsika io rehetra io fantareo tsara ary tsy mila olona milaza amintsika efa nanantsika voarafitra tsara ny rehetra hitanareo koa avy amin'Andriamanitra inona hoe tonga avy any Winnipeg lavitra any ve ianareo any Canada eny no heverin'izy ireo fahadalana io na izany na jany nakafiara ny mpanao gazety ary nandeha fasitany ary izy rehefa tonga teo amin'ny larabavaka izy ireo voalaza fa 740 ny olona niandry teo mba hivavahana nefa voalaza fa rehefa nahitany zazalahy kely tsy misy endrika io izy ireo antirainy mampalahelo nanao ny bonetra nyty ny akanjo nefa tota dia voalaza fa niataka ny rehetra ka nanome toerana azy rehefa tonga teo amin'ny lampiazo izy tsy araka ny fitsipika ny fanakalokaratra fangatambavaka tsy maintsy tonga eo amin'ny fivoriana ny olona ary maka karatra ho an'ny tena manokana raha misy eo amin'ny larabavaka ka tratra amin'ny fanakalokaratra fangatambavaka tamin'ny olo-kafa dia tsy manakery ilay karatra hitanareo satria ianareo ny tsy maintsy tonga mandre an'ireo toromarika sy malala ny fomba fandraisana an'io miankina aminareo ihany io tsy afaka haka an'izano an'olo-kafa ianareo tsy maintsy ianareo ny tonga maka an'izano anareo mba andreresanareo isy olona mirere anao hoe raha eny tsy mino loatra ny amin'izao zavatra zao nefa angamba raha nasitra anazy za tanareo dia izay no miteraka savorivory amin'ny lampiazo ko dia ataony sisiny io zavatra io mialohan'izano eo izazalahy io ary rehefa nanomboka nanirainy rehefa nanomboka nandroso teo amin'ny lampiazo talohan'ny olona maro dia nanontany azy ny karatra fangatambavany bely tsy nanana izy hoy izy koa mialatsiny ary ramse hoy izy mila miandry ianao hoy izy eny ary hoy izy iandry aho hoy izy iandry laraka toy ny hafa ary aho hoy izy tsy nalala hoe mila an'io fa teo ampiresahana tamin'olo iray aho ary nare an'io ny tenako hitako fa niana lavitra raha io ary hoy aho inona ny olana hoy izy tsy manana karatra fangatambavaka izy ary ny zavatra nanao tamiko hoe asevo miverina izy dia hoy aho eto tamiko izy dia niakatra le rainy ary nisy ranomasony raraka teo mitavany feno volombava ary niakatra teo izy dia zao ny voalazany Reader Digest hitanareo tsy nametra-panontaniana fa nijereko ny fanatrika tsara ilay zazakely nambarako an'ilay zazakely hoe taiza nisy azy hoe efa tany amin'ny klinika mayo izy io sy ny olana rehetra nazo azy toy inona nakarary azy sy ny sisa ary voalaza fa nanomboka nytomany ny rainy ary efa ndeha izy ary voalaza fa rehefa hiala teo amin'ny lampiazo izy dia nitodika ka nanao hoe mariny zany ramse hoy izy nefa ho velona ve ny zanako hoy aho tsy haiko ambary zany hoy aho andraso kely nisy fahitanany seho hoy aho sarotra ho anao nino an'izao satria samy laza ny mayo sy nopikinsa fa tsy afaka hodidino io atidoy io nefa mbaraka anao ny tokony atao ianao rapitso mandehana fotsiny miaraka amin'ny zazy io ao anatin'ny 3 andro dia ifanena amin'ny vehivavy mainty volo eo amin'ny arabe ianareo ary anontany anao io vehivavy io izay marary an'io zazy io avy eo izy dia anondro anao dokotera kely anankiray any ambany vohitra izay afaka anao an'io fandidina io ary sarotra aminao nino an'io satria efa nialan'ny mayo io ary nolazainy fa tsy hay atao nefa dia izay ihany no anjara tokana eo amin'ny zanakao amin'ny herin'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ifandidina io eny raha mino ampaminany ianao dia ataovy arak'izay ambarako anao toy ny nametrahana viavy teo amin'ny azika sy ny sisa hoy izy nitodika izy ary nanao hoe misaotra anao miala teo izy lasa ny 2 andro na mahery ary teny amin'ny arabe izy indray andro nisy raha matoa nandeha teo nanao hoe inona ny aretina mahazony zanakao hoy izy misy aretina amin'ny atodohany dia nitantarainy toy izany fotsiny ary koa nataon'izy ireo fa ratsy be zany hainareo tsara koa nilaza izy fa tao anatin'ny fotoana fomonjy dia nisy zavatra nitranga hoy izy ramse misy olona fantatro afaka anao an'io fandidina io hoy izy ramatoa jereo efa nialan'ireo mayo prala io ary nolazainy fa tsy azo atao hoy izy nisy lehilahy teto nivavaka ho azy raha labranamy manao anarany hoy izy efa nivavaka ho antizasty izy hoy izy andraso kely mainty volo manao ambony ambany volondavenina hoy izy tila izy hoy izy aizy io dokotera io dia nambarany azy netiny teo izy io ary nataon'ilay dokotera nyfandidina dia sitrana ilay zaza eny nanaparitaka an'io ny Reader Digest tanareo ary nampiantso reo mayo prala ka nanadiadiny amin'io hoy reo ry pastora Branham ino nataonao tamin'ilay zaza hoy aho tsy nisy tsy nikasika azy akory aho izay nasain'Andriamanitra nambara taminy ihany no niteneniko nakatoa an'io izy eny nampome tamin'izany 2 herinandro teo taorina io na 2 herinandro talohany na 3 tao amin'ny Reader Digest ray volana talohany angamba na elo latsoratra mikasika any madame Pepper eny izy io dia tena mpanao ody na medium eny misy ny tena izy fa misy ny makatahaka efatra amin'ny 7 sy 7 sy 8 ivavavy io ny teo amin'izy ireo efa mahery 100 taona izy ankehitriny ao New York sady
marenina toy ny tolana ny Reader Digest maka ataoko faharoa volana na ray volana talohan'ny azy zany hitanareo nivoaka tamin'ny fiandohan'ny fararano nanana an'io Ramsey Baxter indray andro iny raha taotsaiko zany dia ho nangatahako raha fantatro fa ilazan'zao dia ho netiko teto zany ary azoko naseho anareo fa eo amin'ny 12 na 14 pejy eo zany vehivavy karakara tokantrano tsotra izy io ary tafiditra tao amin'ny faritra iray izy indray andro raha narary mafy ka nanomboka nyresaka tamin'ny maty dia netiny izy ireo naneran-tany io vehivavy io netiny izy ireo tany Angletera izy nosoloana izy ireo matetika mihitsy azany akanjony mba ahitana raha nisy afetsena tsy hitan'izy ireo na toy zany dia nakeo izy ireo ary nisy olona novaintare tamin'ny saritavy teo amin'ny tavany grika izay nanao fihetsiketsehana teo toy ny anglisy nefa nambarandra vehivavy ny amin'io rehetra io fa ny tady izy io ny ampiatso ny anankiray tamin'ny namany efa maty fa ny antokana zay nanerana zao tontolo zao ary eto fa nilazan'io ny Reader Digest voatakariva vitsilasa zay na volana vitsilasa ny ariary ny marina ny amin'ny anankiray tamin'ireo zavatra eo nisy lehilahy zay natao hoe nanoroka ny tanany reniny efa maty nefa voaporofo ny fitsaran'ny polisy ny apetsiny iny fa lamba fotsy malemilemy ihany no ny roany ary maro ny olona makatahaka ny medium dia reny hoe mpamaky eritreritra kely eny amin'ny sisiny arabe reny zay tsy medium akory mihitsy mpakatahaka mpisandoka fotsiny izy reny nefa misy ny tena medium eo amintsika mpivavaka ihany koa manana mpakatahaka maro sika eo amin'ny lafiny roa zany ankehitriny aoka ho toy ny minitra vitsy ianareo ankehitriny Mario io madame Pepper io dia tena medium ary hoy ny magazine zao ny zavatra azo antoka hoe rehefa maty ny olona dia tsy maty izy velona ny hoany izy satria ity vehivavy ity dia miantso ny fanan'izy ireo iverina sady miresaka amin'ilay olona koa inona nataon'izy io Rahalahy Branham mino an'izany ve ianao eny tompoko milazan'io ny baiboly ka zay ny antony enokan'io nefa avy amin'ny devoly izy io ny spiritisme dia fomba famitahany devoly eny Mario eny jereo tsara reo roa reo ary tokony ho nahitan'ireo taratasy maro tonga teo amiko ianareo rehefa indro fa nanarakaraka ny azy ny lahatsoratra mikasika tsy magaga ve raha mialoakely ny andro farany no itenenan'Andriamanitra andro zavatra eo ary Reader Digest dia voaparitaka amin'ny fiteny rehetra ety ambany lanitra hitanareo Mario tsy magaga ve raha ny fanarakaraka izy ireo koa taratasy maro ary ny tonga nanao hoe Rahalahy Branham manaprofo zany fa tsy afaka ory ianao fa medium oreo ino manaprofo jereo ny eto niteny tamin'ny vehivavy io ianao zay ahitany jereo ty vehivavy ty oya andraso kely nandefa taratasy ofisialy ny tenako azafady nalefaka tany amin'ny olona oya toy inona ny fakelezan'ny fahalalànareo mpitory-teny oya tsy ny batisan'ny vatanareo ny ilainareo fa ny batisan'ny atidoanareo maro zany tsy mba mijanona ianareo ka handinika ny amin'ny zavamisy tsy miezaka ianareo ny hevitra ny amin'izany zay fomba zay nataon'izy ireo tamin'ireo andro fahiny nahitan'i Jesosy izy ireo fantan'izy ireo fa vitany nalalany tsy ambaratelo tao ampoly izy ireo izy fantany araka zany nataon'izy ireo teo nefa ireo lohany demia io Belzebuby io lay mpanao fakatovana maindrindry atao tany tsy nijanona kely izy ireo ka niezaka ny alalany amin'io mba ahitany hoe zanak'Andriamanitra ny teo tsy ara-panatsara izy ireo mba alalanyio zay no nisy mandalo hoe fotsiny izy ireo rehefa mamaky azo antoka fa tokony hoe hiditra ao Jerosalema mitaingina zanabriko Jesosy sy ny hafa koa saingy nijery an'io araka ny fiaviany faharoa izy ireo ary toy zany koa amin'izao andro zao mandalo eo ambonin'ilay zavatra mihitsy ny fijeriny izy ireo Alleluia marina zany fantatro fa eto Andriamanitra amin'izao tolakandro zao ary fantatro fa makabetsaka amin'ny fotoanareo nefa tsy maintsy hitanareo zao resakaiza raha tsy hitanareo tsony tsy maintsy fantatrareo ny maizy an'ireo demony ary tsy maintsy fantatrareo ny fahamarinana sy ny fahadisoana fa tena mifanakaiky io tsy maintsy hainareo manavaka azy ankehitriny tsaroa fa tsy hoanoany akory io hoe zavatra mbola any amin'ny lavitra be any tahaka ny teo amin'ireo fariseo na zavatra lavitra be eny efa eo ambaravarana mihitsy zany efa tena akaiky io jereo tsara zany eny raha raisiko andeha ho raisitsika reo tranga zavatra roa reo raha raisiko ka omeko anareo ny dolara eny raha dolara santoka no omeko anareo ampiasa fanoarana sika mba hitanareo azy ny zavatra voalohany ataonareo raha olona manatsaina anareo raha voarainareo ny ray dolara ka jerenareo zavatra misy voalohany ho tsapainareo zany ka ho hitanareo ny nanaovana azy tsy zany ve ho jerenareo hoe inona nanaovana an'io jereny fahamarinany ianareo tsy vita amin'ny taratasy ny tena dolara misy ampahany taratasy ary landy hitanareo ka ny zavatra voalohany ilainareo nijery ny lanjam-bidiny io izay ny famantarana voalohany fa ankehitriny andesika hiresaka an'io amin'izao lafiny zao ka hiresaka ny tompo eo amin'io lafiny io izay misy ifandraisany amintsika eny jereo ny zavatra voalohany ilaina marianareo ny zavatra rehetra jereo tsara lay lahatsoratra mikasika azy fa tao anatin'ireo 10 taona mahery nanaovan'ny fakatovana ka niantso an'ireo fanany maty tsy mbola nisy fotoana mihitsy nanonany an'Andriamanitra any Kristy ny fanasitrana an'Andriamanitra ny fanafahany ny fitsarana ny hafa koa tsy misy afa-tsy zavatra tsy matitra sy fahadalana eo fa ty lafiny ty kosa dia zao hatrany Andriamanitra fitsarana fiaviany Jesosy fanasitrana an'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra fanafahana jereo ny lanjam-bidiny zany tsy mahita mpanao fakatovana na mpanao ody mitory filazantsara ianareo fa inona ny mahazo ny olona
maryo ary zao ny tena tokony atao raha tianareo hita hoe tena dolary io na tsy raha tena mitovy endriky zany raiso nisa voasoratra eo ka le faso iverina any amin'ny foibem-boly ary raha misy isa mifanaraka amin'io any dia misy dolara volafotsy anankiray miandry an'io any tsy zany ve koa dia riralahy raiso no nataon'izy io ka eto eo amin'ny baiboly ho hitanareo fa ilay mpanao ody tao andory io ary raiso ty eto ty dia ho hitanareo ny amin'io fa eto amin'ity boky ty zany ao amin'ilay foibem-boly jesosy kristy la tsy miova ho malisan'io ary manak'izay zany tokoa ny asa nataony any tsy nakeny izy ka nanao adalàna sy fadalàna teo amin'ny olona anao sonona teo azy mba hanampy ny olona ka hitarika azy ireo amin'Andriamanitra amen tsy manao amena amin'ny tenao kakory ahafahany amena dia midika hoe hotohany zany ary dia inoko zany fantatra fa fahamarinana io ankehitriny mario zay ary le izy eny ataontsika faingana satria tsy te hiazona anareo elaho indro andesika ny eo endrika kely eto sary an-tsaina kely indro misy lakan-drano mikorina eto manivatsiva amin'ny faritra io izay mamakivaky ny fiainana eny everitony ny fantsony zany atodio aty amiko ny fisainanareo tsirairay ankehitriny mba tsy ho diso an'izao ianareo manivatsiva toy izao ankehitriny ato amin'ity fantsona kely eto ty no misy an'ireo olona mety maty zasy anao ary eto ao amin'io andeha jerenany amin'io feno fahadalàna sy ny maro hafa eo nefa hita hazavana eo nareo tsy indraindray mahita aizina sy tsipitsipika maro ianareo zany dia ny fafinaretana sy ny rehaka reo demonia manao ny ataony amin'ny olona miakanjo tsara izy ireo ary nahazo kolotsaina tsy misy toy zany mpandalina voafatiny nefa devolina dia zany azy saingy misy nateraka indray ao amin'io ankehitriny misy fitaomana avy amin'ny lafiny roa samihafa mahazo ny olona ao amin'io fantsony io eny eto amin'ity lafiny mizotra toy izao ty dia misy trinité ary eto amin'ity lafiny mizotra toy izao ty dia misy trinité koa rehefa eny ny zava-misy voalohany amin'ity lafiny ity dia ny fanahin'ireo tsy marina rehefa maty ny olona iray dia miditra eo amin'ny toerana izay iandrasan'ny fitsarana izy nankeo jesosy ary nitory tamin'ireo fanahy tao an-tranomaiziny aveo reo demonia aveo ny any devoly sy ny elo ny miakatra voalohany eny efa fanany ao ny fanahin'ireo olona maty izay tsy nibebaka mihitsy eo am-piandrasana ny fitsarana izy ireo ny anytokana mba fantatra izy ireo dia ny fahadalàna sy izay nataony ankehitriny mieto ambony misy fitaomana avy any ambony eo amin'reto kristiany reto fanoarana izy ty misy fanahy fandray eto ambony eto ny fanahy masina ny fanahy lehilahy iray zany hoe kristy jesosy ny fanahy masina ny fanahy masina no miteraka fitaomana eo amin'ny fiangonany eto amin'ity sehitry ny mety maty ny devoly amin'ny alalan'ireo fanahy reo no mitaona ny olona eny jereo ny manaraka dia reo anjely Andriamanitra ny manaraka koa mandray fitaomana avy amin'ny anankiray amin'ireo tontolo reto ny mety maty rehetreto hitanareo ve ny tiako ambara ankehitriny nataon'ity vehivavy ty tafiditra tao amin'ny faritra io izy ka miresaka amin'ireo olona nitoeran'ny demonia hatrany am-boalohany dia ireo fanan'ireo anjely lavo izay tsy nibebaka fahiny tany am-boalohany ka namela ny tena ny toerany reny sady eo am-piandrasana ny fitsarana izy ireo fa ireo zay eto dia nandray fitaomana no sady nateraka ny fanahin'Andriamanitra indray fa manana an'ireo mpaminany ny devoly ary Andriamanitra manana ny azy hitanareo ve ny tiako ambara eo ilay fitaomana ary makeo sika mijanona ary avao zany jesosy fony isy teto tany fa ankehitriny dia tsy vitany intsony ny akeo amin'ny faritra io ka amoaka ny marina avy ao amin'izany faritra zany tsy hainy atao zany satria tsy ao intsony ireo olona marin'ireo dia ny paradisa izay nisy azy fahiny tsy tompoko no foanana ny paradisa rehefa nanasitra an'io ny raha an jesosy jereo eto raha azoko eritreretina ny am jesosy fony izy maty dia nakany ary nitory tamin'ireo fanazy atao an-tranomaizina maty mpanoty izy na dia tsy nalala ota azy fa niotatsika no teo aminy ary Andriamanitra no reo otany dia nandefa azy tany amin'ny fiainatsita nilaza ny baiboly fa nakany izy ary nitory tamin'ireo fanahy milaza ny olona hoe raha labranamo tsy azoko zany ho ireo nitsangana tamin'ny andro fahatelo jesosy maty zo matolakandro izy ary nitsangana ny alady marainy koa iray andro no nahafaty azy laza izy hoe ao anatin'io fotoana io satria soratra masina anankiray tao amin'ny baiboly teo aminy no azony ny ankinana satria davida laha ilehilahy azony fiamorana tateo arina nefa vovonjy saingy mpaminany teo ambany tsindrimandrin'Andriamanitra nanao hoe tsy amela ny fanahiny
ao amin'ny fiainatsita aho na amelany ray masonao ho tratry ny loha ary fatany fa mila telo andro sy alina ny akan'ny falovana toeranao amin'ny vatana io nefa andriamanitra efa nilaza tamin'ny mpaminaniny hoe tsy ahita fahalovana izy. alleloia. tenin'andriamanitra ny lalaigny tamin'ny foana ny nandreseny any satana, ny tenin'andriamanitra ny nandreseny ny fahafatesana. alleloia. resiny ny fahafatesana ary rehefa namono azy izy reo ka maty mpanoty izy fa teo aminy niotako sy niotanao nidina tany izy afaka mahita azy mandodona ny varavarana teo io dia tonga teo ireo fanavery reo ka nanao hoe fa iza moa ianao hoy izy nahoana ianareo ny tsy nihaino any aloka nahoana ianareo ny tsy nihaino an'ireo mpaminany sasany izay nitory nomelohany izy reo zaho lay zanak'andriamanitra ny velona tamin'izany za efa latsaka ny rahako tonga hiteny aminareo fa tanterako ny voalazan'ireo mpaminany hoe ataoko nidina niala tamin'ireo demia izy nakao amin'ny fiainatsita avy hatrany nandray ny fanalay de ny fahafatesana sy ny fiainatsita teo amin'ny devoly nanatona an'izany teo amin'ny lany voany nanomboka ny verina niakatra. alleloia. efa hiposaka ny maraina. alleloia. andeha sika anao sary an-tsana kely vao maraina be misy andiana anankiray ny toetra tao amin'ny paradisy tsy ao izy reo ankehitriny. eny ho anareo sakaza tena katolika kaminy ny fanelanyelanan'ireo olo-masina raha misy hoe olo-masina iresanareo amin'ny fiangonanareo de mpanoty olona io any amin'ny fiainatsita izy na miandro ny fitsarana azy ihany fa raha masina izy dia ao voninahitr'andriamanitra ka tsy afaka hiveriny. marina zany azoko profony io ny ranonombola de tsy afaka nanaisitra ny ota fa ny rano jesosy nanao foana an'ireo ota to mahita jesosy miakatra amin'ny paradisa aho teo i abrahama zoky olona saka sy jakoba sy ireo zay tao samoela sy ireo hafa rehetra tao to mahita azy mandodoboravarana aho. amen. tiako zany zany ka mahatonga matsiaro tena tafiditra tsara ankehitriny to mahita azy mitazany eo ah araiky izy manao hoe izy zao ivela zao izy zao hoy izy za abrahama no miteny eto hoe iza anao izao lay taranaky abrahama. amen. to mahitany abrahama tonga eo baravarana ary manoka baravarana hoy izy izao no taranaky abrahama hoy izy daniel jereo ane ilevatsy ny nda-tanana hitako afy tena tendrombohitra. to mariany ezekiel manao hoe indro izy efa hitako izy io toy ny vofoka ny teo ambany tongony reo rahona ny findrafindra fon'ireo ondry lahy mitehaka tamin'ny tanany reo ravina sady nioby izy rehetra. to mahitan'ireo olona isan-karazany tao amin'ny paradisa aho teo ampiandrasana azy to maria azy aho manao hoe avy efa empisahana ny andro ao jerosalema tsy maintsy mivoaka to ianareo hiakatra sika satria niakina tamin'ny ranombola sy osilay ianareo teo ampiandrasana ny fotoana iavian'ny rahako nefa efa latsaka tao kalvari ny rahako izao la izanak'andriamanitra tonga vatana efa voalohany trosany ota rehetra efa hivoaka ato sika. halleloia. voninahitra ho an'andriamanitra. to mahita ny abrahama na miana saray aho ary indro izy ireo nivoaka tao ao amin'ny matio 7:20 rehefa nivoaka izy to mariazy somary mijanona kely tao jerosalema aho ary tamitampoka teo to mahitany kayafa antitra sy ireo sasany teny amin'ny arabe any manao hoe nambaran'izy ireo tamiko fa nitsanga ny leranga iny ahoana izy olona mandalo itsy io itovolahy io itovavy io efa tsy antitra intsony zany hoe i abrahama sara de tonga tsita izy ireo fanjery izy ireo misy olona matazana atsika afaka nanao ny tena ntsita izy ireo tahaka azy zay namakivaky rindrina karazana vatana mitovy ihany. halleloia. marina zany indro reo mpaminany sy reo hafa rehetra reo fa nandehandeha teo nijerijery ny tanàna fa jesosy no nitarika teo ampiakarany na tany ambony reo kitana sy ny volana reo raoana ka nitondra an'ireo babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona mipetraka eo tanakavanany ray jesosy am'izao andro zao niakatra teo izy mipetraka teo mandra-panao ny fahavalo no fitoera tongony ary ankehitriny resakaizao kristianina miasa eny amin'ny lafiny rehetra eny de mia fanifanan'andriamanitra de mirosy miasa eo amin'ny lafinilany mba hanohitra an'io amin'ny fotoana rehetra. alleloia. zay ary le izy manambaran'izany ny gazety sy ny filazam-baovao sy ny hafa rehetra manaramaso an'io izy ireo tsy afaka mahita izy ireo hoe inona io fa inona io anehoana raha teo an'ilay fifandonana lehibe ho avy tsy hoela eo amin'andriamanitra sy ny devoly io makanesy eo am'izay misy an'andriamanitra areo ka hitsy ny ao am-ponareo. amen. indro voatsela ny tany toledo io nanao fivoriana ho faranako eto hitanareo ve nytiako ambarany amin'ny demony ah io ampiasany izy ireo tena mpivavaka izy ireo mpivavaka tokoa ka makany ampiangonana izy ireo isaky ny alady mameriberina ny fanekempino ny apôstôly ary mira ny doxoloji la tena mpivavaka be tsy misy toy zany ry ralabranamy marina ve zany ho ianao zay karazana fanazainy nanatona an jesosy kristy teo amin'ny azo fizaliana ary jesosy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo eny laza ny sasany tamin'ireo hoe ny russie ny antikristy sanatria tsy ny russie no antikristy ny antikristy de mpivavaka tokoa ka mitaka ny oloboafidy mihitsy raha azo atao tsarofo fa reo olony no esorin'andriamanitra fa tsy ny fanahany mihitsy ny olony no esoriny devoly fa tsy ny fanahany mihitsy
eny zay ary le izy ataovy zay tianareo tompona andraikitra ny amin'ny fahamarinana fotsiny tenako reo de minia amperinasa nandray azy reo teo amin'ny sehatra ara-batana omaly empanehoana aminareo androany ny sehatra ara-pana fa eo amin'ny sehatra ara-pivavahana no misy azy reo fa ilay nahitana azy reo teo natsona hoe omba miadana zaosy ny afakony ny atsona izy reo anio nefa niprofoky taminareo tamin'ny alalan'ny baiboly fa de miareo ankehitriny amin'ity androany ity indro fa eo amin'ny sehatra ara-pivavahana indray izy reo tena mivavaka raha ho any amin'ny voalohany ianareo rahalahy ka andinika kainy la fiandohany izy io mihitsy de tena lehilahy mpivavaka tena lehilahy mpivavaka Esau tena lehilahy mpivavaka Jodasy fivavahana io tsy ny eo am'izao tontolo zao io fa eo amin'ny vondrony io mihitsy jereo tsara zany demonolojia izy fotoana narina kely any angamby resako misimisiny amin'io efa tarisika zao aza manamelik'olona tiavy ny olona rehetra raha tsy afaka ity avy amin'ny fonareo ianareo de tsy ao aminareo zany Kristy tantolede io niditra tao amin'ny toeram-pisakafoanana kely raha ia nisy toerana sakafoanako toerana kely dinkary toerana kely mahafinaritra tena tsara fanahy izy ireo tsy nisokatra izy ireo tamin'ny tolakandro io mba hamonjy zay sekolalady ary efa zay ny nataon'izy ireo de voatery ny apita ny arabe aho ka nakao amin'ny toerana kely ratsy araka n'izao tontolo zao de nakao ny tenako ary fantatra fa tsy azo ilokana ao eo nefa indro nisy polisy mpanjakana nanao ny tanany teo amin'ny tovovavy anankiray ny tanany karavoravo teo amin'ny nono ny lalao ny milina filokana raha ny lalàna eto amin'ny tanitsika sy ny firenentsika efa tsy misy tsony mampalahelo ny fatikiko de eo amin'ny Kristy ilay vatolampy mafy eo no misy fasika mandrevo ny toeraka hafa rehetra tsy misy tavelantsony maro zany mijery teo aho ary indro nisy tovavy tsara tare mety mbola vavy kely 7 taona fa raha nataon'izy ireo reza zalahy tetsy amin'ny latabatra tetsy de tena anaty saravina nipetraka teo aho fa ny nanaitra teo petrahana teo indro nisy raha matotonga nanao hoe sitraka ao ve niaka toerana hoy aho misaotra te sakafo maraina ary nisy seza nipetrahako indro nisy vavy antitra nipetraka teo antitra toy ny reniko 5 taona nanao an'ireny akanjo kely tsy mahamendrika ataon'izy ireo reny milaza izy ireo hoe mangatsitsika zany hoy ny siasa hoe adaly ianareo zany tokoa zay tianeo ny fitanjahanareo fotsiny ianareo enatra zany famenarana tsy hanao an'izany ny tena ramatoa ny vehivavy nanao an'io fa tsy ny ramatoa avy eo teo ary izy ireo teo izy io mipetraka teo efa nikorozaroza ny nofony mampalahelo nanao an'ireny karazana loko amboarina toy ny orchidée reny na zay antsonareo azy eo molona ary ny volony de bory tahaka ny lehilahy feno miolakolana zay lazain'ny baiboly hoe famenarana ary vehivavy fa ny lehilahy manamafy ny baiboly fa raha manapaboly raha vehivavy de manana zony saraka aminy raha lehilahy satria tsy tsopo aminy izy tokony idirasika zany ka hitony ny baiboly etsika ndray androany voalazany hoe raha manapaboly raha vehivavy dia manafaboninahitra ny vadiny raha mahafaboninahitra izy io de tokony horoahany tsy afaka anambady hafa akory ianareo saingy azonareo atao no mandroaka azy tsy mora pitainy zany tsapaka eto nefa famarinana zany nazatra atsika fa iny notao amin'ny tontolo ny fanahy masina nefa navelantsika horavany fefy misy rahala antitra nylaza matetika hoe avelantsika horavany fefy avelantsika horavany fefy fangaroary amin'ny fahotansika avelantsika horavany fefy voaka ny ondry nefa fomba hoana ny diranyosy navelanareo horavany fefy zay ny olana nisy navelanareo horavany fefy ka mba namiaraka ao ny zao tolo zao sy ny fiangonany mitovy amin'ny moaba sy ny sisa ihany ary balama zay nanao ny fanambadiana izy ireo de zay mihitsy ny zava-misy amin'izao andro zao fa voaloha tanteraka ny fiangonany fa ny taona pentekôtista ny taona laodikanina zay lasa matimaty ka nalohany vavan'Andriamanitra nefa avy amin'ny io andian-drehetra io miantso ny azy sisa Andriamanitra ary mitondra azy io any an-trano tena zany tokoa mariny zany amin'ny alalan'ny fitsanganana ary indro fa nipetraka teo izy io feno lokony molony sy ny tavany rehetra ary feno an'io zany teo aminy ary nisy zavatra mainty naosony teo ambonin'ny masony nefa tsemboko izy de niraraka zany ary efa mety nanana zavondoalika io antitra mampalahelo io ary nipetraka teo niaraka tamin'ilay antitra roa izy ary nisy karazana samboady matevina teo amin'ny tendany anankiray tamin'izy ireo jiona tamin'izay nipetraka teo dia nitsangana izy io naka zavatra sotrona ary nisotro ihany koa raha vehivavy sady nijery naditiny hoy anakapo Andriamanitra ô ry Andriamanitra ô nahoana ny tsy fafanao hiala amin'ny saritany zao nahoana tsy move Sharon keliko ny zanakely Sara keliko sy Rebeka keliko ka tsy maintsy hotezaina eo amin'izao taranaka zao ka hifanatrika amin'ny karazan-javatra toy zao hoy anakapo jereo ny eny amin'ny toerana fitsakatsakanana sy ny toy zany ny zava-misy eny hoy anakapo Andriamanitra ô faly raha nalainao Sharon raha zay sitrakao move Rebeka keliko sy Sara keliko ka tsy maintsy hotezaina manoloana ny zavatra toy zao izay nefa reo olo reo de milaza tena mira amin'ny korala sy ny sisa ary hoy anakapo move tsy enatra zao hoy anakapo Andriamanitra ô ahoana no azakany famarinanao masina zao to tahaka nefa melo eo ny fahatezerana araka ny rariny ka pipoka an'izao toerana zao ary reko ny anjelin'ny tompo nanao hoe miavà kely ianao nandeha niataka kely aho ary efa tapitra ny nataony tamiko de natsiaro tena ho lasa olo-kafa nahoana ianao ny malameloka azy io hoy aho jereo ne zao toy inona izy io ary zao no nataony nahita fahitana nahita tontolo toy zao ah boribory tontolo hafa fa ity tontolo eto ity nisy avana nanodidina azy
ary zany de ny rany Kristy zay miaro azy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy afaka mijery an'io izy fa ompitehany eo io satria hoy izy amin'ny andro inananao de ho faty ianao koa de zay no ataony avy eo de zay ny tato an-tsaiko nahita ny tenako a na de tsy nanao an'izany aza de efa mpanota ny tenako nahoana nahoana avy eo ny rahan'i Jesosy Kristy nanao asa toy ny parasoka teo amintsika hitanareo zany de rehefa nanota ny otako ny namely azy ka nandona teo amin'ny lohany sarobidy ary afaka nahitan'ireo ranomaso raha nyraraka mamela azy raha eo fa tsy fatany zay ataony de nanao zavatra hafa ndray de namely teo zany mamela azy raha eo raha tsy nijanona teo aminy zany de ho potika ary raha tsy nanaiky ny fahasoavany mihitsy amin'ny andro antsambonin'ny fanahako any ankoatrany de efa voatsara nandany tenako tsy misy sisa tavela intsony afa tsy fitsarana voatsara efa voatsara ho Andriamanitra amin'ny andro inananao de ho faty ianao voatsara eto amin'ny toerana fitsarana ianao zao arivo zao ny amin'ny fiatsika manoloana ny Kristy avy eo de hoy anakapo eny mariny zany ary hitako ndray ihany fa nandadilady teo aminy hitako nivelatra teo ilay boky fahiny hoe mpanota hita tao amin'io avokoa ny rehetra ary hitako fa vokatry ny fahotako natonga an'io de hoy tompo sitraka ao ve ny amela nataony tao amin'ny lany voany tanany na karaha teo izy misoratany teo ambony zany toy zao voavela nariny any amin'ny ranomasiny fanadinoana io mba tsy hotsarovana intsony tsy ho hita mandrakizay hoy izy mamela anao nefa ianao miampangazy nanovany fisainako zany hoy tompo mamindraha fo amika raha vao nivoaka ny fahitana de nanatona teo ary mipetraka hoy manahoana ianao ry madama hoy izy ahoany ary hoy raha amela ianao hoy pastora Branham mantenako mpitoroteny hoy izy azafady ry pastora Branham hoy ramatoa za de nambarako azy ny tantara hoy teo nisy ary nanameloko anao tamin'ny fieritreretana hoe zavatra matsiraviny zao angamba mananjanaka ianao hoy izy manana hoy inona no niteraka zao fitotongananao zao nanomboka namelatra ny tantara tamiko izy zay mandratra ny fo rehetra hoy nangataka tamin'Andriamanitra hoe nahoana izy ny tsy mamafa an'izao karaza zavatra zao iala eto antany indro ianao eto fa miaraka amireto lehilahy anakiromamy reto na ianao aza mamy ary hoy ndray androany io raha zay miazona ny fahatezeran'Andriamanitra tsy eo aminao io ho faty ianao ndray androany ary eo ianao manana safidy malalaka ianao ankehitriny azona lava zany na ekeny ary hoy fa ho any ankoatra ny fanahanao ndray androany eo am'izay tsy misy famindrapotsony ary raha maty eo amin'ny fahatanao ianao de efa voatsara sady ka ho any amin'ny elo ary fantatrareo moa nidina moramora teo amin'ny sezany io vehivavy io tao amin'ny toeram-pisakafoanana io ary nisy fivorim-bavaka toy izay tsy mbola renareo teo amin'ny fiainanareo mihitsy teo aminay fa nanatona Kristy izy inona ary zany aza melohany izy ireo ambarao aminy filazantsara misy demony ao amin'izy ireny mety maty ato amin'ity faritra ity izy ireo avy amin'ty ilany ity no mitaona azy ireo ny mitaona antsika de avy any ambony andeha jerena izay azontsika atao amin'ireo talenta nanantsika mba azahoana maro hafa ao an'i Kristy rirainay any an-danitra misatranao ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindraponao mifona tompo fa angamba ny olona niazona azy ireo ela loatra fa eto ampamaranana ny fivirina tolakandro toy itony tiako nambara azy ireo ny am'ireo demony petsaka loatra ny navoakako tamin'ny toerany iray tamin'ny toroteny ray nefa mety afaka hitsopona etseroa izy ireo ka azo ny tiako ambara fantatrao zay kendren'ny foko raha mitory an'izao iala eto ane ny olona am'izao tolakandro zao de reo lehilahy sy vehivavy ka anara-maso tsara ny fietsiny nefa ivelona mpifaliana sy ankalalahana ho fantatra izy ireo anefa namonjy azy ireo Andriamanitra ary ijery azy ane izy ireo anadininy am'ireo isy marehetra sy ny sisa manodidina azy ireo ka ivelona mpiadanana sy amin'ny fahonona tena ary amin'ny tahotra an'Andriamanitra amin'izay Andriamanitra raha misy zavatra tianao ampiasaina azy ireo afaka hiteny mivantana amin'izy ireo ianao ka andefa azy amin'izay rehetra tianao andehanana na inona tianao ataon'izy ireo anetry tena ane ny olona ka hitan'ny Kristy ampony mamela anay tompony amin'ny tsy fahombaizanay tsy raray aminay ary fantatray fa satana dia mandehandeha tahaka ny liona mierina etseroa mitady zay arapany mitafy rako-pivavahana Andriamanitra reto zazakely madiniky reto jereo izy ireo naiza naizy tsy miafina fa mifanerasera amin'olona izy ireo fa mangataka anao Andriamanitra mba amindra fo amin'izy ireo ka amonjy an'izay rehetra very sy trano marary ary Andriamanitra tsapanay fa tonga eo amin'ny zanakao re demony ratsy ny aretinareo nefa nisy fanavotana nataonao izay mitoetreo ka misanany amin'io ary ny demony rehetra zay anosika azy ireo anota manana fanavotana ianao mitoetreo mba hisanany amin'izany ary mangataka mba ho ekenao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen manontantena raha